zao a dia arak'izany feokira famantaran'izany moa dia Randrianary Saint-Claude miona amina mivantana eto amin'ny espace Tombotsoa. Raha sitraka reo dia ntsika hitsangana dia hisy tenin'Andriamanitra. Tato ato izy io dia tena ohatrany hoe marisy lahatra ala izy dia tiako mba irahantsika mamaky le izy a. Ao amin'ny salamo fahazato, salamo fahazato a. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany tenin'Andriamanitra izany. Inona ny soratra ao? Fiantsoana izao tontolo izao anompo an Jehova, salamo ho fiderana. Miara mamaky aritsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Miobio ao an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midera eo amin'ny vavahadiny amin'ny mpisaorana ary eo amin'ny kantsany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramanimby ny fahamarinany. Amen. Mbola misy ray tehaka mahafoan'ny tompontsika. Andeha ataontsika aloha ty hira ity eo am-pitsanganana imela aoriny an'io hivavaka dia mbola hisy hira iray eo am-pitsanganana antsika midera sy misaotra an'Andriamanitra hoe na dia ny tompon'andro mihiny atsika na zavatra maro natrehantsika kanefa tsika mbola velona iny andro. Nisy loha zao tamin'ity taona ity mba ary za mihiny fa na mpihaino radio aza mety mba nisy zao na napikasana monjy anty mety efa tsy namantsika ntsony izy ankehitriny a. Fa isika mbola eto a dia mbola misy programme n'Andriamanitra manokana ny aminao sy ny amiko matoa mbola menatomen'Andriamanitra tompon'andro fahavelomantsika. Andeha hisoratsika izy amin'ny alalan'ity hira ity dia avy eo hivavaka dia mbola ataontsika ny hira manaraka an'izay a. Imela. Tena ataovy amin'ny fonao manontolo zany fankasitrahana sy fisaorana n'Andriamanitra zany a noho ny amin'ny tompon'andro izay mbola omeny atsika. Zamisaina ny atsaranao, zamisaina ny atsaranao, fatokina ho isana, fatokina ho isana, fantatro fa tsy hoe mendrikanao, na hoe mendriky ny fitiavanao. Saotra nindrafuna, saotra nindrafuna, sy ny fahasoavana, sy ny fahasoavana, no ianao nanolontana dia ilao anandrantako anao. Anandratanantsika ho an'ny tompo. So
sekondra vitsivitsy ianao nanomboka tany amin'ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ity fahavalo amby roapolo volana desambra ity inona ny tsaronao hoe zavatra lehibe nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao anankiray tsy miny araina roa mba tsaronao dia hitonanao aho hoe ankasitrao Andriamanitra tsy fantatro ianao malala mety narara ianao dia nisitran'Andriamanitra mety nanana trosa ianao dia nahafahan'Andriamanitra mety ny tao anatin'ny fikasana anao anambady dia tanteraka soamatsara mety nitady zanaka anao dia nomeny tompo be dia be ny zavatra mino aho fa mampandangy an'Andriamanitra ka raha nolaza hoe tsisy ininona misy tamin'ity taona ity fa namasin'Andriamanitra ny hampahatsiahanao izay zavatra nomeny tompo anao na dia ray ihany azy fa za mino fa maro dia maro izy raha misy ray tsaronao dia misaoran'Andriamanitra makasitra azy fa tian'Andriamanitra na zany teopo zantsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa ho atsika izay tia azy tsisy tonga ho azy tiako anao mba anokatra ny vavanao dia miteneny ianao aza mieniny eo visy havanana na olosy ariana fa ianao manokana hoe izao nitsapako tamin'ity taona ity mety ho ray mety roa mety ho telo dia misaoran'Andriamanitra tena derao izy anatin'izany vavaka izany ry Andriamanitra ray be fitiavana indrindra ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba ilay nahary izao tontolo izao hatrany am-piandohana ka hatramin'izao ary hatramin'ny fiafarana ianao le efa nisy talohany nariana izao rehetra izao ianao le miasa ankehitriny ianao le mbola tompony ho avy izay tsy fantatray na mety ho tratranay na tsy tratranay fa ny fantatray dia izao hoe voafetra ny fiainanay raha mbola eto ambonin'ny tany izay misaotranao izay raha afaka namakivaky ity taona 5 ty afaka 3 andro ao dia valona tanteraka izy ity marina fa ny sifra mety miova fa raha ny tena marina dia raha tena niarana dia taminao zay dia tsy takatry ny saina anaovinanaoviana ny fahasoavana sy ny fitahina ny menao anay raha tsy laza fotsiny Andriamanitra hoe ny oxygène ny jenomenao nanomboka tamin'ny 1er janvier ka hatramin'ny androany izy aminay reto ny sailaza hoe vao vidinay vola makarena ny azavana ny hafanana eny isorana ianao na dia nyririnina azy fa misy antony avokoa reny ankehitriny izy ao anatin'ny fahavaratra matetika dia manana toe-po menimenina foana izay fa tsy mahay makasitraka anao maina andro manometsina anao misy orana laza fa be loatra indray ny orana tompo misaotra ny amin'ny fandaminanao ny programma na izanak'olombelona rehetra izay tsy takatry ny sainay misaotra ny amin'ny fahasalamana izay nomenao mety tao anatin'ny aretina izay dia nisotranonao tao anatin'ny olona samihafa izay dia nivahanao be dia be ny zavatra mety azony tasaina mba mifantatra dia izao tompoko isorana ianao izay rehetra nataonao tao anatin'izay 12 volana latsaka 3 andro izay makasitraka izay Andriamanitra manome voninahitranao ary efa misaotranao sady izay nizatra izay ataonao anatin'ny 3 andro alohan'ny farana nyity taona ity fa raha tena manitady anao sy mikatsaka anao izay mbola izy zava-magaga be dia be mbola omenao anao anatin'izany 3 andro zany dia misaotra sady Jesosy makasitraka manome voninahitra anao dia mametraka eo anatrianao ny fotoana izay ho tanterahana teo ambanin'ny fanatrianao fiaino ary sy betsaka no ampahirezinao eto Andriamanitra isy olona androany voanolotenao anao na dia efa hifarana azy ny taona fa androany ny datina androany draisany ianao ahitany izay manahoana za miaraka aminao zany mandra-pahafatana fa anio zava-magaga ianao dia miperaka aminao programma rehetra ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina ataontsika ty hira ty misaoran'i Jehova mbola mpitsanganana ihany vito dia
mahazo mipetrakantsika dia mitoetrany fotoanantsika taontsika mifoantsika manontolo zany iry zany a misaorany Jehovah. afaka miteka moramoritsika tsy manino saorany Jehovah jifanahiko zay rehetra ato anaty dia misaorany anarany masina misaorany Jehovah jifanahiko zaza misy adinona ny fidahiny rehetra misaorany Jehovah jifanahiko zay rehetra ato anaty dia misaorany anarany masina misaorany Jehovah jifanahiko aza misy adinona ny fitahiny rehetra isany mamela ny elokao rehetra zay manasitrana karetinao rehetra zay manapitranenao tsy dinao ny andavaka zay manana famotrampo sy fiantrananao hoe isany mamela ny elokao rehetra zay manasitrana karetinao rehetra zay manapitranenao tsy dinao ny andavaka zay manana famotrampo sy fiantrananao hoe misaorany Jehovah jifanahiko zay rehetra ato anaty dia misaorany anarany masina misaorany Jehovah jifanahiko aza misy adinona ny fitahiny rehetra isany mamela ny elokao rehetra zay manasitrana naretinao rehetra zay manapitranenao tsy dinao ny andavaka zay manana famotrampo sy fiantrananao hoe isany mamela ny elokao rehetra zay manasitrana naretinao rehetra zay manapitranenao tsy dinao ny andavaka zay manana famotrampo sy fiantrananao hoe Yanao, Yanao, Yanao Jehovah Yanao, Jai Magagisa Yanao, Yanao, Yanao Jehovah Yanao, Jai Magagisa Amen, Amen, Hallelujah Amen, Hallelujah Amen, Amen, Hallelujah Amen, Hallelujah tiaka mahafatompotsika tiaka mahafatompa mahazo toerantsika dia mitoetrany fotoanantsika miditra indray ny manaraka alefa kely ny générique. dia ao anaty izany feokilo famantarana zany no hiarabako antsika rehetra nahatratra tsy alady farany amin'ny ity taona 520 sy 20 ity faly ve anao tonga eto
arabainy sika tratran'izao na tratra izao taona na tratra tsy alady farany ity a dia daotsika hitsangana vonipeny-tsangantsika teo dia mapetraka dia mitsangana indray aloha a dia jereo ny eo akaikinao zay teneny hoe arabaina hoe a na tratra tsy alady farany ity a mifahatsaran'Andriamanitra rehetra ane dia tena hotononona aminao hoe dia teneny izy hoe raha tena hitady ny tompo marina ianao andrano hoe dia ahita azy hoe androany hoe amen amen alleloia misaotra an'Andriamanitra antsika satria izy no natoy izao atsika tena hoe za manokana tena hoe tena feno fankasitrana an'Andriamanitra ny foko sy ny fanahako fa raha ny sitrapony devoly a dia efa tsy nisy tsoza ny Patrisia zany tamin'ity taona 2025 ity fa tsy ny devoly ny tompony teny farany f'Andriamanitra alleloia dia raina Jesosy dia raina Jesosy tena hoe nisy choc faran'izay tena mafy nandalo tamin'ny fiainako a fa tena hoe Jesosy hoe tena mbola ianao no nahavelona na ohatran'izao ary mino fa ianao koa ohatra zany a tsisy ilazyntsika hoe tsy nisy nandalo ady sa nisy tsy nandalo ady teto mba tsangano hoe tanan'izay tsy nandalo ady hoe tamin'ity taona ty hoe nandalo daholo tsika rehetrarehetra ary raha ny sitrapony devoly dia tena hoe rava tao anatin'izay tsika fa reo sika mbola reo ndao tsika hitehaka mafy ho an'Andriamanitra ndao tsika me voninahitra an'Andriamanitra satria lehibe ny Andriamanitra atsika ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:20 a anjiny ny voalohany ataontsika hatrany amin'ny 14 ozy izy hoe mioby ho an'Andriamanitra ary tany rehetra mankalazany voninahitra ny anarany omeo voninahitra izy ho fiderana azy a lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao ny falebiazany herinao mikoiza ny fahavalonao anao ny tany rehetra iankoroka eo anaratrianao ka nkalazanao eny kalaza eny anaranao izy ndao tsika hitehaka mafy hatrano an'Andriamanitra Andriamanitra mahatokony Andriamanitsika ny mpanompon'Andriamanitra teo nitarika hoe ny fitahiana rehetra izay voarainao dia ndao tsika hisaotra azy fa ndao tsy ny fitahiana ihany fa hatramin'ny ady izay natriantsika satria tao anatin'ireny mino fa namolavolanao Andriamanitra amen mino fa nandritra n'izay fotoana nanarahantsika ny radio jiro sy fanasina izay a nisy fitombona ara-panahy voaraintsika tao sa tsy marina ve zany izy aloha natsapa hoe nitombo ny ara-panahiko tamin'ity taona ty saorantsika Andriamanitra noho ny herin'Andriamanitra zany fa tsy noho ny fahendrentsika noho ny herin'Andriamanitra rery ihany dia ndao tsika ilaza mitombo hoe lehibe ianao Andriamanitra ndao tsika ilaza amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra ary tena hoe omeo an'Andriamanitra ny tsara indrindra arak'ilay efa fiomanana nataon'iny tovavy kely iny fa tsy eto manko izy amin'izao fotoana izao fa tavelany an-trano angambany sa mety mbola ho avy eo izy rehefa avy eo fa tena nanovokovoka be izy iteran'Andriamanitra nomeny tsara indrindra ho azy a fa zao tsika esenao hoe dia ndao tsika nomeny tsara indrindra ho azy amen amen alleloia dao aloha tsika hitehaka mafy a anome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izay zany tena hoe saintsainy hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsirairay avy ndao tsika tena araka inira teo iny hoe aza misy adoninao ny soa rehetra fa na dia eritreretintsika raha hoe hafahafa be le fizantoetra sy le zavatsara nanatrehana fa zao fitahiana daholo reny resy lahatra amin'izany ve ianao fitahian'Andriamanitra daholo reny satria tao anatin'ireny a za aloha dia tena ny devoly io dia tena ataoko mamay mihitsiny io tena za tena manao vava amin'io devoly io miala maina ianao satana na dia nisy zavatra namelezanao ana miala maina ianao fa tsy nahavanina ary tsy natanteraka ny fikasanao ianao za tena isan'andro ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe misy fotoana azy ohatrany hoe mandeha tsotra ohatr'izao dia tampotampoka tonga dia mitady anjera tapoka zany dia hoe tsy nampianjerana indray ianao na dia nanao an'iny ary ianao indray tsy avoana zany ianao amen alefa azy alefanao dia toy izany koa tsika amen tena teneny Jesosy hoe Jesosy afaka mitranga ny zavatra rehetra fa fantatra hoe ianao dia Andriamanitra lehibe ianao no Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ary tompony teny farany amin'ny fiainanay tonga eto izay Andriamanitra nkalazanao tonga eto izay Andriamanitra nome voninahitra anao tonga eto izay Andriamanitra tena hoe anomeny tsara indrindra ho anao Andriamanitra ray satria mendrika ianao zany alleloia
Alléluia. Voninahitranao anadropeo idiranao nona sovidanao Bigatsinan'ny sotrano iaho ny herinao Magilomagny fanadrasanao Mas zavadritrinao Ankalazana ny anaranao Sandrindra ny delako anao Sandrindra ny delako anao nona sovidanao Bigatsinan'ny sotrano iaho ny herinao Magilomagny fanadrasanao ranomasy rehetra mifafanao ny fiainana eo an-tananao lehibe ny andriamanitra izy mombanay tsisy mampanay azamavy ny hoavinay lehibe ny andriamanitra izy mombanay tsisy mampanay azamavy ny hoavinay
milaza hoe jesosy misaotra anao zahay mbola mora be zany ataovy tena eny any amin'ny ao ambony ao isa roa telo halleloia tena zavatra tena mahafaly an'andriamanitra ny manome voninahitra azy misy tantara anankiray olona anankiray izay tena hoe tao anatin'ny ady tena niororo tena natsapa izy hoe tena vitany amiko io olona io tena mpanjaka lehibe ary tena manana ny lazany tena hoe nomban'andriamanitra ary olona tena mandearaka ny sitrapon'andriamanitra fa zaho rehefa nanoloana ny ady izy dia nitodika tamin'andriamanitra dia niteny hoe tsy vitako andriamanitra tsy vitako fa ianao ny mahavita andriamanitra fa tao anatin'izay inona ny torohevitra nomen'andriamanitra anazy miraha ozy izy fiderana alefaso ozy izy manoloana ny miaramila zay hiatrika ady ny mpidera zay ny tena mahasarobidy ny fiderana zay satria zavatra tena hoe tontolon'andriamanitra zany tontolon'ny fiderana zany rehefa nanomboka ny hira ireo mpidera reo zay tsy nanana fiadiana teo am-pelantanany dia zao andriamanitra niditra antsehatra nataony famely ny fahavalon'izy rehetrarehetra izy samizy indray no ny famely tao ary vokatr'izay dia tena hoe ringana ny fahavalon'io mpanjaka io sy ny vahoakany hitanao n'izany ny importance ny fiderana an'andriamanitra ndao tsika androany tsy haiko hoe inona ny ady atrehanao amin'izao fotoana zao ao anatin'ny tira anankiray ty ndao tsika hidera an'andriamanitra ndao tsika tsy hifantoka amin'izay zavatra natrehantsika hatramin'izay ndao tsika tsy hifantoka amin'izay mety ho habe ny olana na habe ny avoany ao anoloantsika fa ndao tsika hifantoka amin'ilay tompony teny farany dia ilay andriamanitra velona mandrakizay amen mino an'izany venao fa lehibe ny andriamanitra ao mino an'izany hoe mifonao rehetra ianao ndao tsika hilaza hoe androany aloha hidera androany hideranao andriamanitra ajanoko daholo ny zavatra rehetrarehetra izay mety manelingelan'ny fifantohako fa androany izay hideranao fotsiny ihany androany izay hanandratra anao fotsiny ihany andriamanitra fa ao anatin'izany ianao andriamanitra miditra tsehatra any amin'ny tontolo ny fanahy izay tsy hitany masonay fefa hitanao andriamanitra satria andriamanitra velona ianao inao fa haitsika rehetra tiraty dia ndao tsika tena hideran'andriamanitra ataovy izay mahafaly an'andriamanitra androany aza mijery olona ianao fa andriamanitra jerena izay mahafaly an'andriamanitra no ataovy amin'ity androantsy amen halleloia Zaure amen amen kan nino na ichange la sawe izavati chamyara vyase ni masu ainu tajavini kinu nari lwantu nitside nakwe ewan don't you get you the sense Antonia lude hidera Antonia luhanita chandi panza kanao nyapitwa nani yaze la sawe amen alefar Antonia lude hidera manita chani fanta kana nyapitwa nani yaze Antonia lude hidera na wa sesio Antonia lude hidera Antonia luanita
Isanata Jesosio. Hey, 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 hey. Oh yeah. Andrania lude gidera gidera gidera. Andrania luanita jani faza kana. Ya pizza nani yazi. Andrania lude gidera nawa. Jesosio. Andrania lude gidera gidera gidera. Andrania luanita jani faza kana. Ya pizza nani yazi. Andrania lude gidera nawa. Jesosio. Jesosy tena tiako ianao. Teneny Jesosy hoe za Jesosy tsy hiala aminao mandrakizay. Teneny Jesosy hoe raha mbola velona dia tsy hiala aminao. Tsisy ataoko asaraka ny fitiavako anao mandrakizay. Teneny Jesosy Kristy hoe za Jesosy isafidy hanome ny tsara indrindra ho anao foana. Satria fantatro. Satria fantatro. Teneny mafy ho an'i Jesosy. Satria fantatro. Azo antoka no avoko aminao. Amen. Halleluja. Tsika ilaza amin'i Jesosy hoe asandratra eny amin'ny avo indrindra ianao. Any amin'ny salamo 7:20 any a. Tena tiako be izay salamo izay. Dia hozy izy hoe rehefa misandratra Andriamanitra dia maninona hoe ny fahavalony? Maninona ho fahavalony? Mikisaka. Tena mikisaka ny fahavalo rehefa misandratra Andriamanitra. Mielo ny fahavalo. Tena tsy tatiny devoly izany fiterana zany. Tena tsy tatiny satria fantany fa ao le secret. Ny devolon'ilay Lucifer mbola anjeliny mazava izy tamin'izany fotoana izany a. No tompony io fiderana io tany an-danitra tany. Fa satria nisy avinavina tao anatiny dia nazeran'Andriamanitra izy. Fa fantatry Lucifer, i Satana amin'izao fotoana izao, ny secret an'izany hoe fiderana zany. Dia izay indrindra no tiany andotonana io resaka fiderana an'Andriamanitra io. Fa androantsika tena hoe ilay fiderana masina an'Andriamanitra no andao hanandratantsika azy. Amen. Andao tsika ilaza amin'i Jesosy hoe za Jesosy hanandratra anao. Hanandratra anao any amin'ny avo indrindra. Hanome anao ny tsara indrindra dia fantatro fa rehefa mideranao dia mikisaka ny fahavaloko. Mikisaka ny fahavaloko. Halleluja. Amen. Saotra Jesosy. Halleluja. Eo atsika. Atsika hiderana Jesosy hatrany. Tsy hoe manao spectacle zay aty ambony aty fa tena hoe nitaonanao an'i Jesosy Kristy ahitanao eo amin'ny fananten'Andriamanitra. Ho an'ilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tsongony ny lanitra andrianana. Mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany no fitoeran-tsongony lazao ny lanitra andrianana. Eo amin'ny tanantsika any amin'ny avo indrindra, 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 any amin'ny avo indrindra. Ka ho Yahweh. Amini fitoerana Tsigaret Vanilai Mipetraka ambony izao rehetra izao mananatra, tsirano tsirony mba tsirony fa aminy fitoerana zao. Any amin'ny avo indrindra, 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 any amin'ny avo indrindra. Amen. Any of Yahweh, God we Yahweh. Oh,
jesosy kristy alleloia nydikany atao hoe mipetraka eny vetivety ary aloha sao dia misy tsy mahafantatra fa ny amaina dia hoe ho tanteraka ane zany ary le hoe alleloia dia hoe teraina jesosy tsy fombafomba mpivavahana zany fa baiko n'andriamanitra ao anatin'ny baiboly a izany teny zany a hanandratatsika an'andriamanitra tena tsara andriamanitra ary tsara foana izy amin'ny zavatra rehetra na dia izay zavatra eritreretintsika ho hafahafa io tsy haiko mihitsy fa za ohatra ny hoe any manodididina any amin'ny resaka ady foana fanetanako fa mandalo amin'ny tenenao miresaka aminareo io tena mandalo fa zao ny zavatra fantatry fotsiny dia za hoe ny zavatra rehetrarehetra dia voafehan'andriamanitra amen andriamanitra no mifehny zavatra rehetrarehetra dia tsy misy inina tokony mampatahotra fa ny zavatra tena mila tandremantsika dia ny fontsika mila madio foana amen satria ao ny tena atakeny voalohany atakeny fahavalo voalohany atonga ny fontsika sanao aloto manoloana ny zavamisy dia rehefa maloto ny fontsika dia tsy mahita n'andriamanitra tsika fa raha misafiditsika anana fo madio foana dia ao anaty izay zao ny zavatra mbola nampianarin'andriamanitra natao maraina hoe eo amin'io ady io patrisia dia tena arovony fonao a dia tena io le adinao io afa-dio vavaka anandrato ana zay zavatra zay ny teneny anaty amin'ny maraina dia zay no zaraiko antsika sady anytanako atsika ihany ko satria ho ataoko le izy ka ho ataoko le izy dia tsika rehetra miara-manao le izy amen dao tsika ilaza amin'i jesosy hoe ninina mitranga dia fantatr'andriamanitra fa tsara foana ianao amen aza tao mampatahotra zay mety ho ady tao maraina zao vao tavaresaka tamin'ny rahavavy anankiray zay hoe ohatran'izao a ohatran'izao a efa ohatr'izao fa ozy izy jesosy hoe non mbola tsy zay aloha mbola tsy zay satria mbola misy zavatra be dia be tiako ampianarina anao dia ndao tsika ilaza amin'i jesosy hoe ninina jesosy amin'ny tranga dia zao tsara foana ianao amen ndao tsika ilaza hoe ndao tsika hitsangana ary avetsika ihany aloha andeha ndao tsika rideran'andriamanitra vonina avy anao eo atsika azay hoe ny fifalianao a jesosy lazao an jesosy hoe ninina mitranga dia fantatry fa tsara foana ianao jesosy kristy eo atsika
rehetra dia laotsika itiaka mafo an jesosy kristy amen afaka mahazo mitoerantsika isika tompoko afaka mahazo mitoerantsika isika fa anaty mpiderana tsara indrindra no natolontsika ao an'andriamanitra teo raha mba azonao an-tsaina hoe ohatry ny ahoana ny fifaliana eo an-danitra ao mahita ny zanany midera azy fa ozy izy ny ten'andriamanitra hoe izaho olona noforono koa izao no anambara fiderana no ariana hideran'andriamanitra zasy ianao amen no tsika hideran'andriamanitra amin'ny fananantsika ihany koa amin'ity androantsy ozy izy ny ten'andriamanitra hoe mankalazan'andriamanitra amin'ny fanananao sy ny voaloham-bokatrao dia tonga amin'ny fotoantsika anolorantsika fanatitra ho an'andriamanitra amin'ity androantsy ary mangataka andreo tompon'andraikitra izay mety hoe izara valopy ary anao zany fitatazana zany fanatitra izany dia ao anatin'izay dia hirysika anao antsira anankiray ity isika izay milazany amin'ny fahatsaran'andriamanitra mba tsika ilaza amin'i jesosy hoe tena tsika ianao tompo ary isaky ny miaina dia ambarako jesosy fa tsara foana ianao amen Kenal tubuo Simba mafuyan fam champunao Nitananao Numiazuna ni fiaina ku Ni marena vão me fuau Manchapa turikiu Ti socio Irei que uni sarana Tika não tupuo Simba mafuyan fam champunao Nitana não me azonda ni fiaina ku Ni marena vão me fuau Manchapa turikiu Ti socio Irei que uni sarana La tu canal te amini fiana ku La sena vai passare lo ya Chissà chi ne mi andau Ti socio Irei que un dia sarà La tua mi ferna Mi tu già hai mamma che gnafu La tialina A che chiai gigia Fatta ciuppia non duraiu Si sa casa cu Se socio Irei che un dia sarà La tua
Tsika hitsangana hivavaka hanotra ny tsy fanatitra ty dia mangaritaka ny tantiny Monika hivavaka ho an'izay fanatitra izay niarahantsika nanolotra ho fankalazantsika sy ho fankasitrantsika ny amin'ny fitahiana rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Iaraka hivavakitsika tompoko. Andriamanitra arainay tsara indrindra fisaorana feno no atolotra ianao. Tena hoe fisaorana feno satria na dia apahana segondra raha tsisy avy aminay zay. Araka ny nambara teo fa na dia hoe ny oxygène izay niainanay tao anatin'izay 12 volana latsaka andro vitsivitsy zay raha dia nomenao maimaimpona izany. Ankehitriny izay dia nanome izay fahafahanay teo am-pelatananay dia mankasitraka indrindra Andriamanitra fa ianao mbola nanokatra ny fonay, nanokatra ny tananay, anolotra ho anao, anaovana ny asanao dia isaorana feno anao zany. Hitanao ny tsiraray avy izay nandrotsaka Jesosy, hitanao koa ny tsy afaka nandrotsaka fa ianao ilay manankarem-pahasoavana no amaly vavaka ny tsiraray avy, anonitra avy zato avy orivo eny ny fahafoizana rehetra izay nataon'izy ireo. Dia misaotra anao zay Jesosy mbola apetraka ifeno am-pelatananao ny fiainanay no avinay rehetra irinay indrindra Jesosy araka ny fanentanana rehetra izay nataon'ny mpanomponao teo dia tena hoe mbola hitombo bebe koa zay amin'ny fitiavana anao, amin'ny fanomponanao, amin'ny fanomezana ho anao Jesosy satria fantatray fa tsisy avy aminay izay rehetra misy am-pelatananao fa fanomezana madidio avy aminao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra Tompo. Petrakitsika azafady. Manonatra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra dia fifaliana be ny mbola ahafahantsika miaraka eto amin'ity lahady farany amin'ity taona 2024 ity. Tsy haiko nareo fa raha zaho manokana dia nahery be tamin'ny fitariana sy ny partage nataon'i Patricia teo. Tsy fantatro hoe firy amintsika tokotra no nandalo ady sy mbola mandalo ady. Tsy fantatro mety misy efa kely sisa dia hivoaka an'ilay tany hevitra dia mety misy tena mbola ao anatin'ilay ao ampovoan'ilay tany hevitra dia mety misy vao manomboka miditra an'ilay tany hevitra fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe
fa misaorany zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Tamin'ity taon'ity dia anisan'ny nandalo an'izay tafiotra ny safotifoty izay ihany koa izahay telo mianaka dia tsy fantatro na efa ampovoany na efa kely sisa dia hivoaka fa lesona ndraisina tao anatin'izay dia hoe tsara foana izay ilay hira nataontsika teo hoe tsara foana Andriamanitra, matoky izy, matoky loatra izy. Tsika indraindray no mety hoe manasy matahotra fa Andriamanitra dia Andriamanitra matoky, Andriamanitra fidèle izy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an' Jehovah, midera azy. Ry taranaka Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy ary matahora azy, ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinitsinina na marikoriko ny fahoriany ory izy, ary tsy mba nanafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Amen. Tsy fantatro ianao na mba nahery tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany fa izany ny tenin'Andriamanitra amintsika. Salamo 2:20, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 izany. Afaka ataontsika vavaka izany, afaka entintsika miankohaka sy midera ho anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no miteny amintsika hoe tsy mba maharikoriko ny fahoriantsika izy, tsy mba manafina ny tavany amintsika izy, fa raha mitaraina aminy isika dia miaino izy. Teniny izany fa tsy teniko, teniny izany fa tsy tenin'ny olona. Andriamanitra tsy mandainga, Andriamanitra dia marina amin'ny teniny, izay le maha-Andriamanitra fidèle azy. Amin'izao fotoana izao tsika dia ndao iankohaka eo anatrehany. Hoy izy Patricia teo hoe raha hisaotra an'Andriamanitra tsika dia tsy ny soa rehetra ihany, fa ninona zavatra nilalovantsika dia andeha ankasitrahantsika iankofantsika eo anatrehany. Iankohaka eo aminy isika amin'izao fotoana izao. Fiankofana dia endrika fiderana ambony indrindra. Niterazintsika teo, terazy niaraka tamin'ny dimy oby. Le fiankofana tsy hoe lasa hira malefadefaka dia lasa iny ianao izany fa milantolanto, fa ny fiankofana dia le fiderana ao an'Andriamanitra, amin'ny maha-Andriamanitra azy. Tsy fantatro amin'izao fotoana izao mangataka anao akipio masinao dia ndao iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Angatao fanahy masina, inona ilay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra mpitia amin'ny fanahy masina ao anatinao amin'izao fotoana izao. Dia hoeto miankohaka eo aminy. Tena amin'izao fotoana izao tena miangavy ianao sokafo ny vavanao mety tsy mahazatra antsika izany, fa sokafo ny vavanao dia tena mitenena amin'ny vava, manaova vavaka fiderana amin'ilay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Dada malalo, ianao ilay dadanay, ianao ilay Andriamanitra nanao anay, ianao ilay Andriamanitra fidèle, miankohaka aminao izay, misaotra anao izay. Tena mitenena ianao, tsy maninona, tenena asio feo, aza menatra ny mivavaka, aza menatra ny eo akaikinao, fa mangataka anao mihitsy hiteny amin'izao fotoana izao, manandratra vavaka amin'izao fotoana izao. Miderana Andriamanitra, mideranao izay dada, mideranao ny amin'ny fideliteanao, mideranao ny amin'ny fitiavanao anay, mideranao na inona zavatra lalovanay dia fantatra efa tombadika reny ianao. Misaotra fa Jehovah Rafatoko ianao, nanasitrana anay ianao, Jehovah Jireh ianao namatsy anay, ninona adina trehanay, Jehovah Shalom ianao nanome anay fiadanana taty anatinay. Miankohaka eo aminao izay Andriamanitra anao, miankohaka aminao izay dado, miankohaka aminao izay satria tena tianay ianao, miankohaka aminao izay satria tena Andriamanitra mahatoky ianao, mahatoky amin'ny lafiny rehetra ianao. Angatao ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, angatao ny fanatrehan'ny fanahy masina. Fantatro efa teto izy, fa angatao amin'izao fotoana izao hoe hidina eto ny fanatrehany, hidina eto izy anatrika antsika. Izany ny tenin'Andriamanitra hoe avy fipetraka izy fa iva fijery, ny sofiny tsy ladalovana fa maheno, ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Ninona zavatra ao anatin'ny fonao amin'izao fotoana izao, hoeto miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra araka ny teniny teo hoe tsy mba manosika antsika izy, tsy manosy botanana antsika izy, tia antsika izy, izay izy Andriamanitra fidèle izy.
tenena aminy dia hoe toe eo amin'ny fonao rehetra amin'izao fotoana izao. ndao iarahantsika midera azy ty hira ty eto ianao tena atao vavaka izany hoe eto ianao Andriamanitra, eto ianao, eto mifanatrianao. Etianao, fanatreanao tsapanay tompo. Etianao, manangana zay ravatsy izay tompo. Etianao, manao mihoatra izay vitanay tompo. Etianao, manomboka tantara vaovao tompo. Etianao, sitrana ny aretina mivanifa matorana izao satria etianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zoky izao satria iresao izy teneno aminy zay rehetra ao anaty fonao ararotsy zao fotoana izao iresanao aminy. Etianao, fanatreanao tsapanay tompo. Etianao, manangana zay ravatsy izay tompo. Etianao, manao mihoatra izay vitanay tompo.
ozy izy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Zakaria toko 4 andininy 5 dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny teny Jehova tamin'ny Zerubabela tsy amikery na mipatanjana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Amen. Araka ny teneko anareo teo hoe zahay koa dia nandalo tany hevitra. Zahay moa zany amin'ny fiangonana misy anay dia misy plateforme Zoom zay isaky ny maraina dia miaraka mandinika sy mamaky ny tenin'Andriamanitra zay amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7. dia ao anatin'izay tsy hoe mamaky baiboly, misy mamaky baiboly dia avy eo misy manazava ny teny. Dia tao anatin'izay koa zava-dobo dia nisy boky nivakianay dia zavatra niarahanay rehetra eo amin'ny 100 menadalatsaka eo zay ny ao anatin'ny plateforme io isaky ny maraina. Dia zavatra tena marianay tao anatin'ilay izy à chaque fois misy boky vakianay na tenin'Andriamanitra dia magaga fa miaina an'ilay izy zay rehetrarehetra. Dia samy hoe namaky an'ilay boky zao zay hoe tompo aiza ianao. Zay boky zay miresaka hoe fiainanao anatin'ny tany hevitra. Talohan'izay dia valim-pitiny fanajana izay boky zay tsy fantatro na fantatrareo moa Proverbe Epaphrase zay directeur ny AISOM Madagascar dia boky ny AISOM io boky io dia valim-pity amin'ny fanajana. Tapitra famakina le boky hoe valim-pity amin'ny fanajana dia tonga ny 25 octobre savorovory tena hoe dia tena teo zany zay hoe aiza tena hoe ampandalovon'Andriamanitra testen'Andriamanitra zay ngamba mety kokoa hoe aiza ho aiza amin'izay ny toe-ponao kristiana namaky an'iny boky iny tsika dia iny tonga iny zavatra iny dia ohatra ny ahoana ny toe-ponao ianao koa ve anaraka dia tonga koa ny tany hevitra. Tsy haiko hoe mba afaka mampanangan-tanana kely iza moa mba miaraka aminay ao anatin'ilay famakian-teny maraina iza namaky iza nandalo tany hevitra tao anatin'ilay reo vavolombelona. Tena tsy fantatro nareo na nangotrakotraka ohatranay koa fa tena hoe mangotrakotraka fa zao teny men'Andriamanitra tao anatin'izay fandalovana tany hevitra zay io Zakaria toko 4:5 io ozy izy hoe tsy amikery na mipatanjana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Nisy taona zay tsy eto moa izy nisy anada tompo narary mafy ny vadiny tamin'izay fotoana zay dia nindosy fahafatesany dia tafaraka moa zay teny amin'ny hôpitaly dia tany Antananarivo tamin'izay fotoana zay dia fampiresaka teo zay gaga nisy tomobile nijanona teo amin'ny parking dia io ny soratra teo aoriana ilay tomobile tsy amikery na mpatanjana fa mifanahiko koa Jehova tompony maro. Dia nandeha nody nahita tomobile anankiray koa dia zay ao anatin'ny journée anankiray ngamba intelo teny io dia zay inona ary ny tiany Jesosy tenena ao anatin'ilay izy fa Andriamanitra rehefa mi-insiste amintsika ohatr'izay dia tena misy zavatra ao ambadiky ny tenin'Andriamanitra iny. Dia nandalo ny safotofoto mandalo ny épreuve isan-karazany fa miverina foana io tenin'Andriamanitra io tsy amikery tsy ampatanjana fa mifanahiko koa Jehova tompony maro. Anisan'ny nananarany tompo anay tsy haiko maro amintsika miandry valim-bavaka efa te hivoaka mafy ao anatin'ilay tany hevitra fa zao ozy izy mpanompon'Andriamanitra zay nampahery ato ao anatin'ilay izy hoe maika be tsika hivoaka ozy izy fa misy zavatra ozy izy Patricia teo zay hoe ilay toe-po kapakapain'Andriamanitra ohatr'izao mihitsy amin'ilay toe-po tsy moramora fa tena zay ilay izy izay nampahirezan'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe zao zolo izy maika be ianao hoe aiza ihany Jesosy ohatry ny ahoana. Rehefa mieritreritra ianao hoe mbola misy mandalo situation mafy be ohatry ny anavy
fa tena samy manana samy amin'ny karazany avy le izy fa zao misy zavatra kay a hitestean'Andriamanitra antsika tsirairay avy vao tamin'ny lakamisy tamin'ny herinandro izay mpanompon'Andriamanitra izay nampahery anahy dia hozy izy hoe toepo manetry tena voalohany indrindra tsy moro zany manetry tena amin'ny zavatra rehetra toepo mahay mamela heloka amin'ny zavatra rehetra izay nidina tena an-dalana maly dia hainareo ihany ny aransety misy tômôbila tena dia ele fo jesosy a zavatra kely oatra izay le izy a fa izay toepo manetry tena mamela heloka inafy moa le izy chéri heritinany nampahery anahy tamin'ny lakamisy satria tena taonina tanteraka dia heritinany nampahery anahy nampiasain'Andriamanitra le zavatra situation iainana heritinany tena mandalo azy mafy be fa izy indray mananganao anatin'le izy tena hoe isorokan'Andriamanitra za zany hoe zay ndrivo hoe tena ondrio anatin'izao non izy calme be izy fa hozy izy hoe zay ny tenin Jesosy anahy toepo dia zao mety tsy maintsy ho tantarainy anareo zay rehefa avy eo toepo izy izy a dia any amin'izay tian'Andriamanitra enohy ny direktivan'Andriamanitra hatramin'izay nazatra antsika hoe io le situation anay a entinay ambavaka io Jesosy le situation fa amin'izao fotoana izao izy izy tsy izay intsony fa aiza ny tian'Andriamanitra enohy ny direktivan'Andriamanitra aiza ianao tiako zaraina aminareo zay satria tsapako be hoe tsy zarery afaka maly zay alohan'ny andeha mandalo ady mafy ny sandrinay any Antananarivo dia nampahery an'izy mivady zay dia hoe za hoe zaho a tsy haiko hoe inona no zaraiko aminareo fa le zavatra nampaherezany heritina izay nandraisiko nao dia nalaiko le carnet ity ny ampaherezako anareo dia tsapako be hoe misy olona tiany Jesosy ampaherezina amin'izay ko eto androany marary reto le katsakatsanana amin'ny toepo zany teneko anareo hoe ny an-dalana eny dia efa testeny Jesosy aiza le toeponao e manetry tena ianao dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra ianao dia inavy le toetra ny tenen'ny Jesosy ao anatin'ny Baiboly dia ndaontsika amin'izao fotoana izao anao an'ity hiri ity dinio ane ny toniny e toepo an Joseph Dafy tsy moramora makato manefo ny sitrapo mandany tena koa fa zay le takiany Jesosy amintsika dia tena ataovy amin'ny fomba vavaka le izy dinio ny tenanao eo anatreny Jesosy inona le mbola mila hitsako hoe tena asef-pointeny fanamasina tsirairay mihitsy fa tsy moramora le izy fa zay hoe mila makatotsika
ni sitraponao atao ane ni sitraponao dao anomana ny foamampanantsika andray ny tenin'Andriamanitra araka ny teneniko hatrany am-piandohana hoe efa teto ny fanahy masiny, teto ny fanatrehany fa amin'izao fotoana izao dia angataka amin'ny fanahy masintsika andonaka amin'ny fotsika tsy ho fahazarana fotsiny tamin'ny isika vo avy any am-piangonana avy nandray ny tenin'Andriamanitra fantatra hoe ny tenin'Andriamanitra tsy lany mamina mbola manana anjara sahaza ho antsika indray izy amin'ity tolakandro ity angatahako ianao amin'izao fotoana izao teneny ny fanahy masina fanahy masina tena meilleur ami reto a fanahy masina tena afaka miteny aminao afaka mipitsika aminao mikide anao mampahery anao dia resao izy amin'izao fotoana izao hoe fanahy masina meo ny anjara sahaza andray androany hoe ataovy tany lonaka ny foko a andraisako ny teny sahaza ho ahy angatao aminy ilay rema teneny mihitsy izy meo any les révélations divines avy any an-danitra ho ahy amin'ity arivo ity amin'ity tolakandro ity fantatra hoe manana teny ho anao ny tompo hifarana ny taona amin'ny 2026 indray tsika vo eona raha sitrapon'i Jesosy fa ao anatin'izany dia angatao ny tompo hoe inona ilay teny fantatra hoe manana teny ny tompo androany hoentinao hiditra n'io taona vaovao io hoentinao mamaky vaky an'io taona vaovao io resao fanahy masina pitsio a fanahy masina hoe teneno amiko fanahy masina ny foko tena ataovy torotoro eo amin'ny teninao ilay rano fanadiovana ilay rano fanasana fanahy masina mesa mahery ianao aty anatinay amin'izao fotoana izao ianao ilay meilleur ami anay fanahy masina afaka miteny aminay ianao fanahy masina afaka mikasika anay ianao tendreo molotry ny mpanomponao hitondra ny teny ahetreo izay endrika forteresse rehetra aty anatinay aty manakana ny fikoriana ny teninao aty anatinay fanahy masina ataovy tany lonaka ny fonay ho raketana eo am-ponay zany teninao zany diovy ny any amin'ny fitadidinay ihany any amin'ny mémoirana ihany mba tena ho tadidinay ilay teny ilay rema
lay révélation omenao anay androany tsy fantatro mety teny tokana io mety phrase ray io na tsy fantatro ohatra le ana teo hoe tsy amikerina mpatanjana fa mifanahiko hoe Jehovah tompony maro tsy fantatro samy manana anjara ho an'ny tsirairay avy eto ianao androany fa amin'izao fotoan'izao fa na masina tena okenao hiasa malalaka aza manaiky teritereninninona fa na masina fa midina makatoerana ty anatin'ny fonay makatoerana any anatin'ny fisainanay lalina any anatin'ny aty fananay lalina oka tena hikoriana malalaka ty anatinay ianao fa na masina hipitsika aminay ianao hiteny aminay ianao anendriny vavan'ny mpanomponao tena hoe takominy amin'ny rehetra Jesosy ahetreo ny amin'ny rehetra Jesosy fa ianao fa na masina ianao andrakotra azy ny ranao anadio azy anarona ny tsy fataterahany rehetra dia tsofinay rano amin'ny anaran'i Jesosy izy hitondra ny teninao ampahirezanao anay fa na masino avy midina amin'izao fotoan'izao avy kasio zahay avy atao vonina tsara zahay andraisanay teninao Velantsika andeha ny feokera dia samy manondrika ny lohany eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao araka ny fitarena teo dia tsy amikerina amin'ny fahatanjahana tsy amin'ny fahaizana mampalalana tsy ny fahaizana mandahateny fa ny fanahy masina no angatahantsika hiasa eto androany tsy za fitaovana fotsiny tahaka ny fantsona tahaka ny tuyau tahaka ny robinet mitondra ny rano tonga ny mitokantrano tsirairay avy fa ny loharano dia Andriamanitra ny tompony teny
andriamanitra no tompon'ny afatra, andriamanitra no tompon'ny fanambarana. Fa izaho solombavany ihany tondra nyzano anao amin'ity tolakandro ity. Dia raha tianao ny andeha andray anjara avy amin'andriamanitra hivoaka an'izao toerana izao, rehefa tonga ny fotoana izay iravahana eto, dia angatao ny fanahy masina. Avelao ny fanahy masina hiasa malalaka, aza sakatsakana na ny fanahy masina, fa mamangy anao izy amin'izao fotoana izao. Tahaka ny namangin'ny Samuela tamin'izany fotoana izany, intelo ny antsony Samuela, andriamanitra fa tsy fantatry Samuela averiny fa Ely no niantso azy. Dia avy eo natakatra Ely hoe tsy izaho miantso anao fa raha mbola henonao ilay feo, dia izao teneniny, ity aho vonina ny aino anao, dia atao vavaka izany amin'izao fotoana izao. Rainay izy any an-danitro, ndreto indray izahay tonga eto amin'ity toerana ity, fotoana efa mifanomezana teo anatrehanao izao tolakandro ny alahady fa 27 Desambra 2024, alahady farany amin'ity taona ity izao. Tsisy tonga teto izahay tsara avy reto raha tsy ianao no mitantana, ianao no mivimbana. Na teny an-dalana fotsiny ary zay ka nisy zavatra nitranga araka ny fitarihana teo, dia mety miverin-dalana izay. Saingy navoakanao ho mpandresy dia tonga eto. Misaotra Jesosy ny amin'izany, miankohaka eo anatrehanao izahay ianao amin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana izay andraisana ny teninao izay amin'izao fotoana izao, dia aoka tsy ho fahazarana fotsiny, aoka tsy ho liturgie fotsiny hoe fiderana, fanomanam-panahy, fanatitra dia tenin'Andriamanitra. Tsia, ravahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fombafomba-pivavahana sy ny fahazarana rehetra. Fa raha ho ambary eto ny teny dia mangataka aminao ny fanahy masina. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy dia mitsoka arak'izay tiany. Dia mety ezy ianao fanahy masina hitsoka arak'izay tianao hamangy an'izao efitrano izao, amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fo, ny sofina, ny fandrenesana ara-panahy rehetra dia sokafana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny fahefana izay fanomena ny devoly mpangalatra ny teny dia tsy manana anjara, tsy manana fahefana ao anatin'izao fotoana izao. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka, tsy mahazo mitoetra ato anatin'ity fotoana ny zanak'Andriamanitra ity. Omeo anay fanahy masina ny fifantohana, omeo anay fanahy masina ny sofina, malady iaino, ary tsy iaino any fa ankato ny teninao. Vangio ny fo rehetra mba ho tany lona ka ny reno ny teninao, ka izay teno afiafeto tsy hiverina fotsiny any aminao izany, fa tsy efa natanteraka an'izay nampanirahanao azy eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako sy anaovako izany vavaka izany. Amen. Afaka mahazo toerana ny mpira. Manoana ny fiadanan'ny Tompo amintsika amin'izao tolakandro izao dia fifaliana ny iaonana amintsika indray amin'ity alahady farany iarahana amin'ny radio évangélika Jiro sy Fanasina ity. Alohan'ny hidirako amin'ny tenin'Andriamanitra dia mangataka aminao hifantoka ao anatin'ny 7 minitra. Somary lavalava kely ilay izy, tsy natao atoriana zavatra ho jerentsika eto ao anatin'ny 7 minitra, fa taridalanao anao ahafahanao mahazo tsara miafatra Andriamanitra izay omen'ny Tompo antsika. Raha efa vonona lafin'ny teknika dia dahoary.
On n'avance pas avec les rames. Le vent, il souffle trop fort. On doit faire demi-tour. On peut y arriver. Continuez à ramer. Simon, c'est la 4e garde de la nuit et ça fait des heures qu'on fait du surplace. Et déjà, Jacques, parle-moi, ça va? Ça va? Il faut l'aider. Aidez-moi. Il y a trop d'eau dans le bateau. Le bateau va couler. Il vaut mieux qu'on soit trempé et gelé sur la terre ferme que mort noyé au fond du lac. Jean, tu fais quoi? Continue à ramer. Quelqu'un a vu quelque chose au loin? Là, tout droit. Non, je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Je sais rien. Un fantôme! Là-bas, c'est un fantôme! Quoi? Un fantôme! Ramez! Demi-tour! Non, c'est impossible. Faut pas qu'on reste ici, vite! Ramez! Ramez tous! Il faut s'éloigner! Demi-tour! Il faut fuir! Allez, on rame! Vite! Allez, Ramez plus vite! Il faut fuir! Ramez! Que personne ne bouge! Simon, t'as dit quoi? Arrêtez! Arrêtez de poser les rames! D'accord, arrêtez, on arrête de ramer! Bougez plus! C'est pas un fantôme! T'es devenu fou ou quoi? N'ayez plus peur! C'est moi! Jésus! Mais C'est comment? impossible! Attendez, vous vous rendez compte que c'est la deuxième chose extraordinaire qu'on voit aujourd'hui? Cela te surprend? Vous n'avez rien appris de cette journée? Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux! Simon, non! Non, mais t'as perdu l'esprit! Jésus! Si c'est bien toi, ordonne-moi de sortir de ce bateau! As-tu assez de foi pour marcher sur cette eau? Oui, j'en suis sûr! Tu peux faire tout ce que tu veux! Alors si tu demandes à l'eau de me soutenir, je marcherai dessus! Si je t'appelle à moi, tu marcheras sur l'eau en toute foi? Oui! Alors pourquoi es-tu en colère? Pourquoi tu te préoccupes autant des gentils, alors que ton propre peuple souffre ici même? Quand l'un de tes disciples souffre ici même! J'étais là juste devant toi tout le temps! Je crois en toi, Jésus! Mais tu préfères réconcilier des gentils dans la décapole! Venez, venez à moi! Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau! Et moi, je vous donnerai le repos! Simon! Non! Le fantôme te mord! Simon! Non! Arrête! Non, non, pas ça! Arrête, tu fais quoi? Non, t'es fou! Non, qu'est-ce que tu fais? Reste avec nous! Non, Simon, arrête! Simon, fais pas ça! Non! Tu as toujours la foi! La foi n'a jamais été mon problème. J'ai tout quitté pour te suivre, Jésus. Mais tu guéris des étrangers et des gentils. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui donnes et toi qui reprends. Pourquoi tu crois que je vous laisse vivre des épreuves? J'en sais rien! Parce qu'elles prouvent la vérité de la foi. Les épreuves nous renforcent. Ton épreuve, elle te donne de la force. Et à Eden aussi. Garde bien les yeux sur moi.
Seigneur notre Dieu, qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Qui pleure avec nous cette vie qui n'a pas pu être. Sauve-moi, je coule! En toi, je cherche refuge, à l'ombre de tes ailes. C'est bon! Attention! C'est bon! C'est bon! Me laisse pas! Je t'en supplie! Tu es avec moi. Tu ne crains rien. Me laisse pas! Tu es avec moi. Je t'en supplie! Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? M'abandonne pas! J'ai prévu beaucoup de choses pour toi, Simon. Y compris d'autres épreuves. Alors garde toujours tes yeux sur moi. Je te le promets! Allez, aide-le à monter. Je t'en supplie, me laisse pas! Je te demande pardon! Pardon! M'abandonne pas, je t'en supplie! Pardon, Seigneur, pardon! Me laisse pas, je t'en supplie! Je t'en supplie, me laisse pas! Que le vent tombe, que les eaux se calment. Je t'en supplie! Me laisse pas! Je suis avec toi. Je suis toujours avec toi. Je leur fais sentir la faim. Et ensuite, je leur donne à manger. Je t'en supplie! M'abandonne pas! Me laisse pas! Ne l'abandonne pas. Je t'en supplie. Ne l'abandonne pas. Ao amin'ny baiboly izy iny fa tsy tantaran'ny foronina akory tantara tena nisy rehefa andeha hiampita amina toerana anankiray mpianatra dia nalefan'i Jesosy aloha izy ireo tsy niaraka tamin'i Jesosy dia nisy tafio-drivotra teny niresaka tamintsika ny amin'ny tany efitra zolo teo fa androany dia te hitondra amintsika ao anatiny atao hoe fitsaharan'Andriamanitra. Araka ny efa haintsika tany anatin'ny filazana tany dia ny Salamo 1:7 ka hatramin'ny 1:20 no afatra ho an'ny tompo, afatra avy amin'ny tompo atsika androany. Salamo 1:7 ka hatramin'ny 1:20 raha afaka aseho eo amin'ny écran ilay izy dia tiako miaraka mamaky isika rehetra an'izany Salamo 1:7 1:20 zany ataontsika eo amin'ny 1:20 any aloha. Salamo 1:7 1:20
fa vonona ve raha efa misy baiboly ny atanantsika na misy ano anaty telefona dia miaraka mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4:10 isa 2:3 mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Averitsika indray mandeha. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Averitsika farany. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Dia teneno eo akaikinao, averenao amin'izay teny izay. Ka aoka ho fantatrao hoe fa Jehovah no Andriamanitra. Alléluia. Misy an'ireto teny reto anisan'ny teny fitaovana ampiasain'ny fahavalo anesorana ny fitsaharana io. Any amin'ny jaona toko 10 any Andriamanitra dia milaza hoe Jesosy no milaza hoe ny mpangalatra ozy izy tsy ho avy raha tsy angalatra sy animba amono andringana. Za kosa ozy izy ho avy mba anana ny fiainana dia fiainana be dia be. Anisan'ny aretin'ny taona 2007 na ny taonjato faraka amby 20 ireto aretina ireto. Raha misy fanafody tena mandeha indrindra amin'izao dia ny fanafody tension. Fa afaka manontany any amin'ny pharmacie tsika amin'ny statistika hoe tao anatin'ny 10 taona farany manahoana ny fiakarany fanafody tension. Fa an'io ny chiffre d'affaires be indrindra. Anisan'ny mandeha indrindra amin'izao zavatra heno foana matetika dia hoe AVC. Fa naninona tao amin'ny dozy tsy fantatra eo naninona. Ary io tsy mifidy na kristiana na tsy kristiana. Fa androany misy fanambarana tiako zaraina amintsika. Tian'Andriamanitra tsika hiverina ao amin'ny tena haindehibe atsika essentiel ny dikany amin'ny teny frantsay. Nisy fanontaniana napetrako tao anatin'ny fanentanana mahakasika an'ity fotoanandroany ity hoe rotoroto sa fiadanana, azakazadava sa fitsaharana nandaninao ny taona 2020 28 décembre tsika zao. Zavatra matetika eny dia hoe hoay tapitra sady ny taona voatra nomaly vao le fanao bisou le nanisa hoe 19 tsinjatsinjaka tao amin'ny tombontsoa zao tsika 28 décembre sady. Fa nanahoana tena nisy fiadanana ve anao tao anatin'ny taona 5:7 sy 300 andro analana efatra, tsy haiko firy zany 5:7 sy 300 andro tao anatin'izay. Firy andro tao anatin'izay na adiny firy tao anatin'izay tena natsapa fitsaharana sy fiadanana amin'ny fanahinao. Fa androany Andriamanitra te hiteny amintsika hoe mitsahara. Ay resaka aminao ny fitsaharana io. Fa alohan'ny resahantsika amin'izay fitsaharana izay dia misy an'ireto teny reto manomboka izao aoka tsy hivoaka amin'ny vavanao indrindra raha nanatrika ny fotoanandroany ianao. Tamin'izaho mbola kely nahaino n'ity teny ity voalohany indrindra teny frantsay surménage. Za nisan'ny tena tia mianatra dia izay foana no ampitahorin'olona anahy sao dia mba surméné amin'izany. Dia rehefa nandeha teny dia naheno fiteny anankiray indray fatigue générale. Izy ohatra misary amin'izany le fiteny azy fa zavatra ampiasain'ny fahavalo. Dia rehefa nandroso ihany satria moa ny anglisindray zao matanjaka be dia mivoaka izany atao hoe burn out, mirehatra. Burn zany mirehatra. Dia misy zaka izy zao stressé be mihitsy
teny zany stress. Ary ndre manino ohatra amin'ny dépression zany ny zavatra mivoaka ny vavatra. Ary ty farany ty mety zao nareo vao ahita azy. Inona ka ny anaran'ny olona mpisotro toaka amin'ny teny frantsay? Inona tsara? Misy vokovoko manga avy eto? Alcoolique. Fa misy an'ity teny anankiray ty tsy lavitra azy amin'ny teny anglisy workaholic. Mamony ny asa. Ireo teny rehetra ireo no entin'ny devoly manafika an'izao tontolo zao ary manafika ny zanak'Andriamanitra. Dia isika faly ery rehefa miteny an'ireo. Tsy haiko hoe satria hoe teny vahiny le izy dia stressé. Fa mila mitsahatra zavatra voalohany zany omen'ny tompo antsika androany, mitsahatra ny vavantsika tsy miteny zavatra. Mitsahatra ny vava, mitsahatra ny fo, mitsahatra ny saina. Andao jerentsika ao amin'ny Isaia 30. Isaia 30 andininy 5:10 dia ajanontsika eo amin'ny ekatra amin'ny 9:9. Isaia 30 andininy 5:10 ka hatramin'ny 9:9. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'ny tompo dia Jehova ny Ray Masin'i Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo. Amin'ny fahanginana sy ny fatokiana no isiny ny herinareo. Nefa tsy nety anareo. Fa hoy kosa ianareo, tsy fa handositra amin'ny taingon-tsoavaly izahay, ka noho izany dia handositra tokoa ianareo. Ary hoy ianareo hitaingina amin'ny faingan-tongotra izahay, ka dia ho faingan-tongotra koa no manenjika anareo. Ny arivo handositra rarahona ny anankiray, eny handositra ianareo rarahona ny 5, mandra-pahatonga ny sisa aminareo ho tahaka ny tokazo avo any an-tampony tendrombohitra, sy tahaka ny faneva any amin'ny avoana. Koa Jehova dia mbola hiandry mandra-pamindrany fony aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantra ny anareo. Fa Andriamanitra ny famarinana Jehova, sambatra izay rehetra miandry azy. Amen. Teto izao ny Andriamanitra dia nanome vahaolana ny andrandra famonjena ny zanak'Israely tahaka ny nataon'ny Petera tamin'ilay sary teo. Misy hery izay ihany manao hoe tompo ovonjeo aho. Dia nanome vahaolana Andriamanitra, fiverenana sy fitsaharana, fahanginana sy fatokiana. Io zavatra anankiefatra ireo: fiverenana, fitsaharana, fahanginana, fatokiana. Fa inona mivaly teny? Nefa tsy nety anareo. Tsy nety anareo. Satria manino? Isika olombelona, natiorantsika te hicontrôle foana ny zavatra rehetra. Zany ny zavatra nitranga atao amin'ny Saedeny, efa tenenina hoe hoany daholo izay tianareo na letisia na paiso, fa io azo io aza hoanina. Fa rehefa tonga ny devoly ny teny hoe ho azonareo ny contrôle, raha hoaninareo io teninana izy. Tsy mety amintsika mihitsy hoe ahoana koa, satsika manana an'izay andiny tsoratra masina izay tsy ao anatin'ny baiboliko izay hoe Andriamanitra tsy manampy
baiboly koa aloha tsisy an'izay fa tsy fantatro ny ianareo tady any nanomboka tany amin'ny Genesis hatramin'ny apokalypsy fa ny olona rehefa andeha ho any am-pitaiza dia zay matetika fataony fa tsy mila fanampiana zany tompoko Andriamanitra androany amilazanao amin'izany isika mila fanampiana fa Andriamanitra tsy mila fanampiana ary zay nataon'ny zanak'Israely teto ozy izy hoe tsy andositra amin'ny taingo tsoavaly any zay ohatrany hoe tsy ampy ny tanàn'Andriamanitra fa soavaly zany mitovy amin'ny V8 amin'izao zany Prado amin'izao zany raha mbola ananako ny V8 ananako ny Prado ina moa ny ilako an'Andriamanitra mavonjy ary na raha tsotra n'ina ro RN7 io vitako adiny 10 foana io tsy mila mivavaka zany rehefa andeha voyage fa za milaza aminao efa tsy ny rahan'i Jesosy mandrakotra anao vato kely oatra n'iny fotsiny manao sortie de route ny V8 anao fa ny olona na tômôbila tena kely mikasiko reny ary noentina amin'io fa mitsahatra izy tonga soa izy satria andriavo sy andriraho ana miaraka fa iverina atao fitsaharantsika ary hoy ianareo hitaingina fangatongotra ihany izahay ka dia ho fangatongotra koa manentsika anareo mieritreritra ny olona fa rehefa manana fangatongotra izy dia izy rery manana eto ambonin'ny tany dia izy Andriamanitra hoe mbola misy manana haingana no ianao dia ho hitanao zany ny arivo andositra rarahonany anankiray eny andositra nareo rarahonany dimy io Isaia toko fatelopolo io raha mijeritsika any amin'ny hatrany amin'ny voalohana dia zao ny tantara ao anatiny io nanana olana be ny fanjakan'Israely tamin'izany fotoana zany nanana olana izy satria sahirana izy dia dininy fahavalo izy isan'andro izy mandry tsy lavoloha izy ohatrany hoe sy anafika izany foana rapitso matory ihany fa zaha raha matory tsy fantatro na miresaka amin'olona zany teny zany atao daholo ty karazana tsy haiko cardinal inona daholo ty fanafody fampatoriny ty dia ireo Facebook tonga dia atao mur inona kay fanafody fampatorina atao menamena be le fond mamaky andramana daholo fa dia ireto zanak'Israely reto na nieritreritra izy fa raha manao fifanekena manao alliance any amin'ny Egypte izy dia any ny avonjy azy efa nanao paikady sy tetikady maro samihafa izy zany dia hoy izy Andriamanitra ay izay ny averinareo fa vahaolana dahoary fa tsy nahitany vahaolana zany vao mahay nandetika azy zany fa tsotra be le vahaolana amin'ny 5:50 fiverenana dia fitsaharana zay tsy misy zavatra fa koatr'izay fiverenana dia fitsaharana fahanginana dia fatokina io teny io tao anatin'ny ty telo volana farany 5:20 ty nomen'ny tompo ary tiako ho zaraina amin'olona satria mety tsy hizaharery no mianja diny ty zavatra anankiray ty fa mety olona maromaro tao anatin'ity taona 5:20 ty fa nisy natsidika mivady kely teo ihany le izy dia ohatran'ny fiainan'olona rehetra ozy ny teny frantsay hoe nandalo de haut et de bas ny fiainanay dia nisy kion-dalana anankiray tamin'ny volana faraparavolana septembre nandalo teo amin'ny fiainanay zay moa telo mianaka fa tonga ny fotoana hoe miala ny akan'ny dada sy ny fa andeha hianatra ilay zanaka ivavitoka dia ny zavatra nataoko tamin'izany dia zao raha vao resahana zany dia tonga dia asaiko mangina aloha aza mbola miresaka an'izany amiko mihitsy ho aloha zay foana aza mbola miresaka an'izany amiko mihitsy aloha fa tsy ny firesahana zany tsy ampatonga le daty fa le daty tonga foana
rehefa tonga le daty tsy maintsy isarahana. Ny tompo fahasoavana zay afaka nanatitra azy tany amin'ilay toeram-pianarana fa rehefa isaraka amin'izay fa nazaza tsy nafantatra ny tenako hoe za ve ty. Azoko mihitsy ny tao am-pon'Andriamanitra ray ilay nyteny hoe ity zanako malalako e noho izy indroa tamin'i Jesosy niova tare tamin'i Jesosy natao batisa. Azoko tsaina mihitsy ny tao anatin'ny fon'Andriamanitra hoe ny zanako iny andeha ho tonga nofo a tsika faly mihinana inavy no antsika zao tamin'ny krismasy. Fa tamin'izay fotoana izay ny tao am-pon'Andriamanitra ray. Mety hoe raha mbola tsy mananjanaka ianao aloha tsy takatra ao fa za tena nahatakatra hoe wao zanaka ny fitiavan'Andriamanitra. Nomeny ny zanany ilay tokana. Fa tao anatin'izay fotoana izay tena verina ny asa rehefa avy eo fa zao natao ny tao am-piasana mbola ianao ihany ve io. Ny vatako eto fa ny saiko tena tsy haiko hoe aiza nandritra ny herinandro teo. Nisy zoky zay mpanao ao amin'ny fiangonana efa nampiomana izy. Izy mampianatra relation d'aide anay. Dia zao io izy natao hoe symptôme de nid vide. Tsy haiko aloha hoe nandikan'izany fa hoe akanym-borona zany tsisy inino lasa. Dia ozy izy mantsy mivadika hoe zao a mbola fianarana fa efa nambady zany io za azy io dia ahoana? Fa nampianatra ny tompo tao anatin'ilay izy. Ny tena marina nisy fanambarana nisy zavatra natsikafin'Andriamanitra be dia be mety hoe tao foana ilay izy. Fa natsikafin'Andriamanitra ilay izy reto resaka teo-po kely mivadiko teo. Zavatra ny déclenché an'ilay zavatra be dia be fotsiny ilay izy. Nieritreritra fa manompo an'Andriamanitra ary tena manompo an'Andriamanitra amin'ny foko manontolo. Amin'ny foko rehetra, amin'ny saiko rehetra, amin'ny heriko rehetra fa navoaka ny tompo amin'izay tsy ampy fitsaharana ianao. Tsy ampy fitsaharana ianao. Vokany vatanao salama fa ainao ny amanao marary. Ianao manompo an'Andriamanitra ihany tena manompo ianao fa ama marary le manompo an'Andriamanitra. Aina marary le manompo an'Andriamanitra. Dia rehefa mandray micro ohatra zao ianao ka ama marary dia ama marary koa ampitainao any amin'ny olona miaino anao, manodidina anao. Dia hoy Andriamanitra mitsahara, tsy fiangaviany zany fa baiko zany. Mitsahara satria raha tsy mitandrina isika dia io asa io ihany io mifandrika ampiasain'ny devoly na asan'Andriamanitra ireo anam-potehana anao. Rehefa tsy haiko ihany manakana an'ity olona ity ozy izy dia aleo asaiko miasa be foana izy, tsy asaiko mitsahatra mihitsy izy. Fa Andriamanitra ireny raha lasa anabava mitsahatra. Ino moa no tokony hitsaharany? Izy ny Andriamanitra. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahadimy, andro fahaenina, andro fahafito mitsahatra Andriamanitra. Dia iza moa zasy ianao? Raha tsy hoe efa asiana tika daholo ny anarantsika dia robot, ertika, ajatika. Tsia, tsy mbola tika tsika fa nofo amandra isika nateraka dada sy neny. Dikan'izany manana ny fetrany nofo amandra. Tomboko ho aza miandry eo am-parafaran'ny hôpitaly vao hoe repos forcé. Zao zavatra resahako anao zao tena zavatra ara-panahy zao. Mety betsaka aminareo malahelo hoe dia tsisy réveillon zany ny jiro sy fanasina amin'ity fa zay mihitsy no men'ny tompo anay mitsahatra. Mitsahatra. Fa rehefa ao anaty fitsaharana ianao dia ao Andriamanitra
manavao manao renouvellement tsy fantatra nefa nahen'ny tantara mivoromahery tsika mivoromahery rehefa feno efapolo taona izy dia mitsahatra lasa izy miakatra ny tendrombohitra lavitra be any tsy misy mahita miafina mitokana dia inona nataony se déplumer izy manala ny volony izy any tsisy mahita izy any fa mitsahatra tanteraka izy dia rehefa avy eo misy phénomène naturel amin'ny trango ohatr'izao iny hoditra le voromahery iny mamoaka menaka iny dia iny menaka iny indray manosika an'ilay volo vaovao ivoaka zany no mahatonga nisa iatoko fa 7 miteny ny fahatanorany hodindray tahaka ny voromahery tena zavatra marina iny fa tsy hoe soratsoratana fotsiny dia raha tianao hodindray tahaka ny voromahery ny fahatanorana raha lasana bavy mahaiza mitsahatra ono mba homany kely ny azafady raha mahita ndreo amin'ny youtube ao Christelle sarin'ny tany mihodina manodidina amin'ny masoandro tsy haiko na misy zany na tsy misy dia rehefa hita dia teneno fa misy zavatra tian'ny tompo men'ny tompo aeto mihitsy ilay izy dia aleo jerentsika andao jerentsika atao amin'ny levitikosy vao miteny hoe levitikosy dia ozy izy ny olona hiverina any ambany lalàna indray tsika levitikosy toko 5 levitikosy toko 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ajanontsika amin'ny 9 ihany aloha hoy ny soratra eo amin'ny soramandro hoe lalàna ny amin'ny taona sabata sy ny jobily ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo dia hisy fitsaharana ho an'ny tany isina hony tsy stress ka aloha tsy aseho tsony le stress ohatra mbola mahita stress atao amin'ny écran azafady tompoko iny efa tsy resahana tsony iny ho alevitsika impito mandifotr'olona iny toy izy ko ny tenin'Andriamanitra isy fitsarana ho an'iza fa manenona ka tany hitsahatsika io ka hono mila mitsahatra dia tsika olombelona ny volavolaina avy amin'ny tany ny tany aza sain'Andriamanitra mitsahatra dia ianao avy ambany noho ny tany ny devola ilay mitsahana any ambanin'ny tany ho atsisika aoka isy fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah enitaona no hamafazanao ny taninao enitaona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra fa ny taona fahafito kosa ho tena fitsarana ho an'ny tany hoy izy tsika hoe lalàna zany hiverina any amin'ny lalàna indray tsika tsy atompoko tsy adevitra amin'ny sabata ny sabata sy ny rehetrarehetra fa ny tiako hitondrananao ny atao hoe sabata dia fitsarana ary ny amin'jerytsika Hébreu toko 4 ny Hébreu toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Hébreu toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 10 fa raha Josoa nanome azy fitsarana dia tsy mba ho milaza andro hafa izy tao aorian'izay koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'iza mbola misy sabata fitsarana ho an'iza ho an'ny olon'Andriamanitra olon'iza ka ianareo za aloha olon'Andriamanitra efa tsy olon'Andriamanitra ianao dia tsy ho anao zany io tenin'Andriamanitra io fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy matetika tsika dia lany adihevitra amin'ny hoe sabotsy lahady latsinainy talata sabata aloha dia sabotsy esory ao anatin'ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro tapitra ny adihevitra zay tsisy hoe atsasaky ny fetrandro hoe fetrandro roa hoe sabata dia sabotsy ny alahady dia andro voalohany amin'ny herinandro dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sasany manao ny andro hafa mihoatra noho ny an'ny sasany manao ny andro rehetra mitovy zay ny atsika ny aty ambany fahasoavana fa zao tsy mahafoana ny fitsaharana zay io zany na inona le andro fa mila mitsahatra ianao
ary eo amin'ny hevity kosa dia zao enitaona miasa ny tena lalàna zany dia zao teraka ilay zazakely feno enitaona dia ny taona fafito izy tsy mianatra tsahatra jereo a zay ny ao a raha mijerytsika nytoyan'io impito izy mandrapatonga ny taona jobily taona fadimapolo 7x7 49 misy dika an'izay ary ny jiosy amin'izao dia mbola mampiatra an'izay ny jiosy manaja ny lalàna dia jereo hoe iza ny olona tena mahomby indrindra any anatin'ny fandrarany eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy dia tanana jiosy any satria rehefa ny prinsipa biblika no ampiasainao dia mahita fahombiazana ianao mankatono fotsiny ny prinsipa biblika zao tena jain'ny jiosy ny fanomezana mpafolo-karena dia jereo ny tahin'Andriamanitra azy fa ny atsika no hanina androany aza manahirana ko aiza mbola afitanana zany dia omentsika lalana ny koraika inadao le karazany valala reny voalazo amin'ny Malakia toko fahatelo fa tsy foniteny kely fotsiny fa tsy antsika androany aloha fa androantsika mila mitsahatra sika mitsahara ary aoka ho fantatrareo vizaon'Andriamanitra vonina ndao tsika hijery sary kely raha efa vonina le izy za tsy nataovingeza be mihitsy raha mety azafady tompoko ino io hitanareo mandeha ve zany globa tany io nareo ve mahafantatra hoe nisy fotoana nisy laza hoe fisaka amin'ny tany tena marina zany dia nisy olona nahitan'io a hoe boribory ny tany a dia lazainy izy fa olona nanao hérésie tamin'izany dikany hoe hérésie dia olona ohatrany hoe olona manohatra ny tenin'Andriamanitra dia nipotserina amin'ny masony foniteny iny fa nitiako teny iny tsika zao eto ono a raha mitsahatra ve ianao androany dia mijanona tsy mihodina ve ny tany satria nitsahatra tonton Claude dia tsy mihodina ny tany fa miandry ny tonton Claude miverina miasa dia ozy izy le chefinay zany ampiasana tsy mikatona ny orinasa raha mandeha congé anao dia ty teny aminao a tsy fahotana mandeha congé teny eny eo akaikinao tsy fahotana mandeha congé hoe miteny an'izany a satria za tena nanana an'iza mihitsy tsy mahazo aina mihitsy raha vao mandeha congé zany ohatra tsy mety ty fa misy mail tonga foana dia misy WhatsApp tsy maintsy valiana foana fa nampianarin'Andriamanitra hitsahatra na mitsahatra daholo azo tontolo zao ny tany ampodinin'Andriamanitra foana aza mieritreritra ianao hoe rehefa tsy miasa dia tsy hodiny io tany io a fa hijanona amin'ny 4 sy fahefany zao dia mijanona amin'ny 4 sy fahefany foana ny lera izay le tian'Andriamanitra tenenina mitsahara ary aoko fantatrareo faizaon'Andriamanitra ny fitsaharana riavana raha lasy anabavy a dia fanekena ny mamaso mandidy an'Andriamanitra souveraineté an'Andriamanitra zay le zavatra hitantsika tamin'ilay sary teo menimenina be petera frustré be mihitsy izy ny olona jaintilisa tsy miforary sitranao ataonao an'izao fa zay inona mba azonay fa nafonay daholo eny mivady amanjanakaina velanay ihany dia zao zay mbola tadiavinao entina ty amin'ity sambo kely mafaty a dia nampianarin' Jesosy mitsahatra izy nampianarin' Jesosy hoe zany a maso mandidy amin'io rivotra sy ranomasina io fa isika no mieritreritra indraindray fa rehefa tsy ampitsika Andriamanitra dia tsy afaka maneho fagagana amin'ny fiainantsika mitsahara arako fantatrao faizaon'Andriamanitra dia zao nampahirezako anao amarana ny afatra sahady
fantatra eo nanahoana ny atrianao ny 5 soa arivo mbola misy efatrandro fa zao mbola tsy manomboka ny taona 9 soa arivo mbola raha mbola sitrapony tombo mbola tsy tonga any amaran'andro Jesosy dia amboary tsara ny programanao izy fitsaharana eto a tsy mandray telefona na iza fa mitsahatra eto miaraka amin'ny tompo sarotro zany a misy mijery ako tonga de tena possible ave zany na za miteny an'izany aza mbola mieritreritra possible ave zany fa tsy maintsy atao zany satria tsy fiangaviana io fa baiko raha tiatsika ny andeha lavitra fa za milaza aminao fa ny devoly any tena guerre d'usure ny azahoany atsika de eo tsika amin'ny fampahereo hoe tena zay matantalazonady zay mahararitra hatramin'ny farany marina daholo zany fa Andriamanitra koa te ahita zanany matanjaka fa tsy milahatra foana ry amin'ny pharmacie ry na milahatra ry amin'ny consultation atsy ataonareo fa faly ve Andriamanitra mahita an'izany efa name vaholana izy ao amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana ao amin'ny fahanginana sy ny nefa tsy nety anareo de avy eo tsika pastera oetom-bavaka tsahatra ve anao nataonao ve ny anjaranao ao anatin'ilay fitsara de misy teny hoe de manao kambe amin'izay zany manomboka hiasa de hoe tena ozy izy le tory-tentany amin'ny fa nasiny hoe mitsahatra hony de congé ray volana tsy atompoko aza mampiteny zavatra tsy niteneniko ary tsy nitenen'ny tompo ny asa enin'andro Andriamanitra andro voalohany andro faharoa andro fahatelo rehefa miasa ianao de atao fitahaka ho an'ny tompo fa tsy hoe service minimum satria mitsahatra tsy faux témoignage zany mauvais témoignage zany de avy eo lasa tenen'olona ratsy ny anaran'Andriamanitra tsy zay mahavoan'le kristiana alohanay maka olona tsy mpivavaka miasa atao aminay fa ohatra ny kamo lasy kamo vavy evangelika daholo tsy tompoko miasa ianao de tena miasa fa amin'ny fotoana anankiray asain'Andriamanitra mitsahatra ianao de mitena mitsahara zany natao hoe fiainana kristiana zany zavatra resahako anareo zany a zao tontolo zao manao an'izany coach inona ve izy ity développement personnel zavatra ao anaty baiboly any eny lain'zareo de mandoa vola be ianao hoe zany mba mila campagnena kely mila coach kely mampiana-tena maka 10 kilo mitsahatra fotsiny ianao de avelao Andriamanitra anao ny asany avelao izy anao ny asany fa ny problema isika tsy mety mamela an'Andriamanitra anao ny asantsika ary zao ny zavatra nytenen'ny tompo anao zao eritianao ozy izy zao ny zavatra teneniko anao tena mazava ohatrao mihitsy le mot manomboka zao lâche prise tsy haiko izy amin'ny teny malagasy avotsory lâche prise veriko fantelo lâche prise avotsory izy akay mpamily eto izy mpamily fiara tonga eto avotsory io volant io tompoko io volant fiainanao zany avelao Jesosy ny andray azy lâche prise tao anatin'ny taona maro de zao foana ny zavatra nyteneniko tamin'ny tompo ary tena nataon'ny tompo le izy zao Jesosy zao mivavaka nataoko nisy fotoana niala teto Madagasikara nandeha nianatra tany velany de zao mivavaka nataoko za mba te ohatra ny Josefa za mba te ohatra ny Daniela noentinao tany amin'ny tanin'olona fa nampahitanao fity de nanehonao voninahitra de zay orinasa rehetra zay toerany hidirako ihany koa Jesosy de mba tahi ohatra zay tena nitahiny mihitsy fa zao manomboka eto izy ny tompo firitaona zay ny rahanao amiko miakatra sekoly amin'izay rangaha mety niveau tsy fantatro zay bac plus 4 zay fiarahanao amiko zay tsy diso tsy fahotany fa zao mila maka agrégation amin'izay ianao amin'ny fiarahana amiko inona zay
lâche prise. Tsy mora io a, satria ny tananao te hikitika foana. Raha mbola azonao atao mitondra le volant dia hoe tena hitsialy eto. Fa androany esory moramora le tanana dia avy alao Jesosy ny andray azy. Fa tao anatin'izay 3 volana izay teneniko anao, izay mahatsapa mihitsy hoe entin'Andriamanitra ao anatina toko vaovao, chapitre vaovao ny fiainanay telo mianaka, dia tafiditra ao anatin'izay fianaran'izay ny fahaizana mamototra. Dia misy zavatra tsy takatra ny saina, tsy hainao koa hoe ahoana ny mahatonga an'izany. Misy zavatra mitranga any amin'ny toeram-piasana any, tsy manao ininina ianao, nefa ianao hatramin'izay manao ininina. Hitanao ihany hoe atreto ny tratra, raha tia ny tanjona dia manao ininina ianao fa ohatrany tsy mety tonga amin'ilay tanjona. Fa zao ianao tsy hoe tsy manao ininina, manao ny tokony ataonao ianao fa Andriamanitra nasainao mitondra ny contrôle. Fa zavatra mbola tsy hita amin'ny masonao, mbola tsy ren'ny sofinao. Tena hijoroko vavolombelona aminareo zany. Teny chiffre anankiray aminareo fotsiny hoe raha ny croissance ao anatin'ny orinasa izay nametrahany tompo tamin'ny tena hoe niasa be tsy mihoatra ny 10%, fa tao anatin'ny 3 volana zay mahita 50% zay 40%. À partir du moment hoe lâchenao le izy dia avy alao Andriamanitra anao azy, avy alao Andriamanitra anao. Noho izany tsy fantatro izy amintsika eto miasa faritra sy mavesatra entana, fa makanesa dia amiko Jesosy. Zany anareo, zany anareo. Dia nisy an'izao zavatra zao zao teny zao naverimberiko teo amin'ny vavako nanomboka tamin'izay fotoana izay. Mbola mampatahotra ny zavatra mitranga. Ndraindray tena manahiran-dola izy, na vola azy efa mitsana tsikelikely. Fa zao ny zavatra nytenen'ny vavako ny confesseko ary tiako ataonao androany. Iainako, raisiko ny fiadanana, iainako ny fitsara. Avery ndray mandeha, raisiko ny fiadanana, iainako ny fitsara amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Salamo 7:20 hoe Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy. Tondra aiza izy? Amin'ny ahy maitso sy fiala-tsasatra. Izy zany tena mahatsapa hoe mila miala sasatra izy. Dia andao hiala sasatra. Ina mbola mampitsara, ina mbola mampetraka anareo. Andao rehefa io zavatra io tena naseho an'ny tompo anahy mihitsy hoe fandrika ngeza be io velariny devoly anapotehana san'Andriamanitra koatra ny zavatra hafa. Satria ilay mpanompon'Andriamanitra ohatrany manana foana izy hoe tena ohatra misy fanamelohan-teny zany foana ny anatiny. Dia iza zany mitazona ny asan'Andriamanitra zao, iza zany anao an'izao zao. Dia zao fotsiny tadio ilay tany mihodina iny mijanona ve ny tany raha ohatra ianao ka mitsahatra. Tsy misy Andriamanitra ao. Zao tontolo zao aho izy nentan'izao tontolo zao aho izy hoentiny eo an-tsoriny. Dia izay problema kely koa ve tena marina fa mitsahara fotsiny, mitsahara. Voray ny afatra, tsy sarotra ny afatra androany, mitsahara. Raisiko ny fiadanana, iainako ny fitsahara. Dia miditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Zay ny atao hoe sabata fitsara. Fa raha jerenareo amin'ny Hébreu 4:4 mampatahotra be zay tsy nety niditra tao izy dia nanino. Ndao io jerentsika vetivety. Fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany. Ka aokisika azoto hiditra tamin'izany fitsarany izany, fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany. Ndraindray tsika mampitovy atsika ao anatina sokajiny hoe ratsy fanahy. Ten'Andriamanitra no milaza fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao tsy ao antsony, tsy ratsy fanahy zantsony ianao, dia nefa tsy misy fiadanana, dia lasa mitovy larana amin'ny ratsy fanahy, nefa tsy misy fitsarana.
fandroany laotsika hiditra ao anatin'izany fitsarana zany. Amen. 2026 amboary tsara fotoananao mitsara. Jesosy dia mitsahatra. Ary ny tena spécialité an' Jesosy le sambo ao anatin'le sambo aravary iny izy mitsahatra matory. So dia nieritreritrareo nodina tory Jesosy tamin'iny vizaka izy avy namahan'olona tsy omby 10,000 iny izy tamin'iny. Tsy fantatro izay traiteur reto aloha hoe firy ny olona efa mifana anareo fa 5,000 alaivo tsara tsara zay lehilahy fotsiny zay mbola miampy zaza-maham-behivavy dia misy za koa mbola tsy nahazo ahoana nigerena an'izany reraka izy ny traiteur rehefa zao amin'ny faraparany taona zao tonga amin'izay janvier tsy ho teneniko le teny be dia be teo fa fortifiant atao be dia be tsy misy maharatsy ny fortifiant akory fa raha misy tena fortifiant dia ny tenin'Andriamanitra ao mitsahatra ao ianao mila mitsahatra isika mitsahatra ny saina mitsahatra ny fanahy ary raha ilaina ny mitokana dia mitokana tsy hoan'ny mohanina rery tsy any amaromboka rery natao hitokana fa afaka manao retraite spirituelle ianao ray andro 3 andro lavitry ny embouteillage lavitry ny klaxon fa any ianao mahazo révélation an'Andriamanitra tsy voatery fadiany ianao any fa mitsahatra fotsiny tena hoe mitsahatra satria ilain'ny vatantsika zany ilain'ny vatantsika izay tempolin'Andriamanitra zany dia ho hitanao amin'izay rehefa avy eo hoe ohatry ny ahoana nitondran'Andriamanitra anao lavitra satria ny ampon'Andriamanitra ny te hitondra antsika lavitra fa isika indraindray tsy te handeha lavitra fa mionona amin'ny veo ity nefa ny ampon'Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izany dia andao tsy limité antsika Andriamanitra fomba anankiray tsy limité antsika an'Andriamanitra mahay mitsahatra zay Eli mpaminany nisy fotoana efa tratra an'le dépression teo fanasian'Andriamanitra nitsahatra izy dia nirahana ny goaika nirahana ny anjely avy any an-danitra nitondra mofo mba hohaniny zany hoe normal ny mpanompon'Andriamanitra mety mandalo amin'izany mihitsy fa mila mitsahatra ozy izy Jesosy ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 7:20 amin'izany zava-poana ho anareo izy maninona mialim-pandry ny fomaray nefa zany dia ozy zahay hoe anao ariary za tao mpandriana zany tsy fa mitsahatra rehefa fotoana fitsarana dia mitsahatra tsy négociable io tadidiko mihitsy pasteur anay zay efa latsinainy ny azy zay ny andro fitsarana tsy mandray olona izy na urgence na inona na any an-trano satria vatany io ilain'ny vatany le izy na mampalahelo aza ny ondry ainy Jesosy ondron'ny Jesosy rehefa tsy ondron'ny pasteur dia aleo Jesosy nikarakara azy rehefa mba mila mitsahatra aloha mpanompon'Andriamanitra dia aleo izy hitsahatra amen nampahery antsika ve zay teny androany zay dia raina Jesosy alleluia andao tsika hitsangana dia anao antira anankiray ity tsika andao lazaintsika hoe mahery aho mangataka ny pira mba hiakatra amin'izao fotoana izao dia resao amin'i Jesosy raha misy tokony angatahana ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny tsy fahaizantsika mitsahatra dia tsy maninona fa Andriamanitra mamindra fo na inona zavatra misy zavatra andalovana na tafio-drivotra io na tany ay io na tany efitra io inona daholo ny fomba ilazana azy dia zao rehefa mitsahatra sika dia tahaka ny voro-mahery ary afaka hiteny foana hoe mahery aoka izay kelikely hery ozy izy anao hoe mahery aho amin'ny anaran'i Jesosy ndao ary
Fakilo ilananda loati kesha kamavesa chani fu nikana no ne fasilala la kur les ne fanata na wasambur sinetini aite sociala sinana di ataovy mafy amin'ny vavanao mihitsy zany mahery fefa eo ianao natsanganao katafatsanganindray mahery lavitra no ny atramizay efa lesiao no ny sandrata Bali família manjaya face ni kasi kaya no tinida batabe ferunya no chaya bogaye no yakari no de tafakash leti no yakaje ivavaka amin'izao fotoan'izao angatahako ny mpitendrava-maneno mbola hotohizina mozika malefaka ihany zany iry zany dia teny ianao hoe raisiko ny fiadanana iainako ny fitsaharana amin'ny anaran'i Jesosy averimbereno zany vavaka zany raisiko ny fiadanana iainako ny fitsaharana amin'ny anaran'i Jesosy raisiko ny fiadanana iainako ny fitsaharana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy io misaotra fa nambara teto ny sitraponao anjaranay dia mankatosy miaina an'izany sisa efa nomenao anay ny vahaolana rehetra efa vitanao takaly teo amin'ny asa fijaliana mitepitepy sy miay ianay dia efa natakalinao fiadanana zany ny azakazaka ataonay dia efa nitakalinao fitsaharana zany dia ndrehetra izay tsara iavy no entinao eo amoron-drano fialan-tsasatra Andriamanitra mandray fanapahan-kevitra zay fa rehefa miteny aminao miteny aminay mifanahy masina hoe mitsahara ary aoka ho hitanareo fahaizaonao Andriamanitra dia tena hitsahatra tokoa izay amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra
lidera isadrom-boninahitra dia aterina eo a-tongotra ao ilay tompony tompo sy mpanjakampanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika tompo. Sotrany tompontsika any amin'ny teny izay nambara teo a dia andao aloha hitehaka mafy be ho an'ny tompontsika ho voninahitry ny anarany a fa nahazo hafatra lehibe tsika androany. Rehefa nizara ny hafatra ny tompo teo heritiana dia natsiaro anay sy heritiana tamin'mbola kely a. Tamin'mbola kely izay a raha maheno sport any amin'ny jiro sy fanasana nareo mbola mandehandeha any izay indraindray dia ao anatinao misy teny izay a no hoe ny fialam-boly tsara indrindra dia mivaly teninay tao anatin'izay dia hoe miasa. Dia tamin'izany mbola tsy niasa mbola nianatra fa anatin'le sport izany dia ny fialam-boly tsara indrindra dia niasa. Fa rehefa lasa lehibe izay a dia tena karazan'le olona totitra niasa foana le tsy mahay miala sasatra mihitsy ary ohatrany hoe tsy ohatra matsiary tena sy manamely tena zany ianao hoe misy olana matoa ianao tsy miasa dia mamorina zavatra indray atao. Fa androany tena mankasitraka misaotra ny tompo misaotra ny heritiana fa nandray lesona androany. Ianao koa ve nandray lesona? Tsy hoe mifampiavinavina akory tsika rehefa tsy mifandray rehefa indraindray a fa noho ny amin'ny tompo dia hoe mila miala sasatra mba tonga antsika hanana hery vaovao indray. Ataontsika anokana fotoana fohy a hitondrana mbavaka hivavaka hisaotra ny tompontsika ny amin'ny tantany any antsika tao anatin'izay ataontsika hoe heritaona latsaka kely izay andro vitsy. Hisaotra azy tsika satria tena be lehibe ny tsy nentina ataontsika na ny amin'ny ohatrany hoe mieritreritra hoe niasa zany tena ohatrany hoe zavatra tena hoe tsara ohatra fotsiny zany a fa miteraka stress, miteraka dépression, miteraka tension, miteraka surmenage, miteraka miasa fatratra sy mavesatra fa Andriamanitra androany teny hoe indro izy sameky ny fitsarany ianao a dia zavatra ohatr'izany zany a tena hoe ampianarin'ny tompo. Fa andaontsika androany tena hoe hisaotra azy fa matoantsika mbola eto androany a dia tena noho ny fahasoavana, tena noho ny fahasoavana dia andao heritreritra n'izay fahasoavan'Andriamanitra izay. Andao heritreritra mihitsy tsika hoe na dia tsy mendrika ary na dia misy zavatra tsy nentina ataoko tao anatin'ity 5 sy 10 arivo ity dia andaontsika tena hisaotra ny tompo a fa tena hoe tao anatin'ny fahotantsika no navotany. Tanaty fahotana no navotana olomberiamba no vonjena manota sy mendrika mianonona ny anarana tsy mendrika ny oty avina nefa tena tiany ianao. Faravana no nakarina fiaina nefa potika narenina tsy tokony hoetoao any raha niady izay no sedrakio dia tsy haiko intsony izay ny afarako.
tsika hiaraka hivavaka dia avela tsika andeha moramora eo ny mozika do isotran'Andriamanitra ny amin'ny tantanany atsika tao anatin'izay 5 zay fa manoloanan'izany koa nefa dia andao tena ifona ibebaka eo anatrehany atao tena angataka fanadiovana mihitsy dao angataka ny fanahy masina tena hoe ampiseho antsika ihany koa hoe inona ny mety ota izay miafina ny anatintsika any ka mila hibebahantsika so dia mbola misy olona manana alahelo amintsika any a ka mahatonga sakana eo amin'ny fiainantsika so dia misy olona ihany koa nananao alahelo a fa nivavaka nampianarin'ny tompo izay lazaitsika isan'andro dia laza hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay so dia mbola teny fotsiny ihany izany fa tsy marina eo amin'ny fiainantsika fa mbola misy lolompo any anatintsika any so dia misy ratra any anatintsika any fa sakana tsy ahafahantsika manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra any toejavatra tsy ahafahantsika ihany koa mitsahatra izany eo anatrehan'Andriamanitra androany dia tenendro eo anatrehan'ny tompo fa mamela ny olona io ianao izay olona apetraka ny fanahy masinao anatinao aza atao zafy be mantsina fotsiny hoe mamindrafo amin'izay fahotana ritrana taoko tao anatin'izay 5 zay fa tena tenena mihitsy ny anaran'ilay olona raha ohatra ka ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fanahinao mivavaho an'izay manenjika anareo izy izy ny tompo tsy ava ny fahavalonareo ozy ny tompo fa zany rehetra zany dia manala zavatra be lehibe ao anatintsika ihany koa mety tena karazan'olona mafana fosy manompo an'Andriamanitra ianao manao ny adidy rehetra ny mifiangonana misy ianao fa misy fahabangana ny fara-panahy tsy tena ampy fifandraisana tamin'ny tompo ianao fa tratra ny fampiasana ny tambazotra serasera tratra ny fampiasana lava ny teknôlôjia dia tsy manana fitsarana ihany koa ao anatin'izay fa Andriamanitra no angatao ny fanahy masina tena hoe ameno ny hafanampontsika indray tena hoe te hitsahatra eo atongotry ny tompo eo atratra ny mandrakariva mety nisy tsy firarahina ny tenin'Andriamanitra atao mety tratra ny fitiavateny ianao manoloana ny zavatra misy hoe nenao aloha voanen'ny hafa mampianatra antsika nefa ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao ary tsisy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao hoy ny tompo dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny isakaizany Jesosy nefa nampiseho an'izany modely izany ho antsika fa ndao angataka mba hananantsika toe-po tahaka an'izany koa dia fona isika ny amin'ny toe-po mety mirehariany anaty izay milaza hoe izany ho tena izy fa ny hafa tsisy tika ny eo anatrehako izay tsy mieritreritra fa tsy ny tenako ihany aloha izay vao mieritreritra ny hafa dia tsika angataka famelan-keloka eo anatrehan'ny tompo androany mba ho dioviny Jesosy Kristy amin'ilay ranomasina ny fotsika ny saitsika ny fanahintsika ny fiainantsika manontolo mihitsy satria izy nefa nandatsaka n'ilay randy raha tonga teto an-tandy azahoako azahoanao ilay fiainana dia ilay fiainana be dia be dia angatakatsika hoe mba homeo fo vavao aho meo fanahy vavao ary tena hoe iorina ao anatiko ny fanahinao mason'Andriamanitra
afaka andro vitsivitsy dia hifarany ty taona 524 ty adia anetry tena eo ansehan'ny tombosika adia hiverina eo anatrehany ary angatantsika izy tena hoe anify izay tsy mety ao anatin'ny fiainantsika tao anatin'ity taon'ity koa nefa dia tsy arak'izay nieritreretintsika sy ny saintsaintsika sy ny vina izay nieritreretina ho tsara no miseho faraka ny fifampizarana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo ary inona fa tahaka izany koa isika dia nandalo fitsapana nandalo fahoriana lozan'olo tiana nandalo atao hoe anefitra mety nadritry ny fotoana lava fa ndao isaorantsika an'Andriamanitra reny zavatra rehetra reny satria ny teny no mihitsy no milaza hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra matona seho an'Andriamanitra sy navela an'Andriamanitra iseho reny dia ny mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara azy mba hitombotsika amin'ny finoana tsara ny Jesosy Kristy mba hananantsika fanantenanany amin'ny farany Andriamanitra tena misaotra anao zay fa fahasoavana ny namakivakianay an'iny taona 524 intsy tsy noho izahay sy amin'ny maha-izahay anay fa tena noho ianao izay tena hoe tia anay ianao mety betsaka ny zavatra tsy nafaly anay tao anatin'iny taona intsy betsaka ny korotana izay nisy teo amin'ny fiainanay fa navelanao hitrango izany tahaka ny mpanomponao rehetra ao anatin'ny baiboly ilazaina fa héros de la foi na tany amin'ny testamenta taloha na tany amin'ny testamenta vaovao tsy nisy hoe lamindamina fotsiny ny fiainan'izy ireny fa nisy taona nataonao ny topatopa fa tao anatin'izany fitopatopa ny alondrano izany no nanamboaranao sy nanandratanao an'izy ireny makasitraka izay tompo fa fantatray fa manao atsengory anay foana ianao malona ny reny ady izay atrehanay reny Andriamanitra tsy fantatray hoe inona ny mbola zavatra iseho amin'ny fiainanay anerinda tsy fantatray hoe inona no entin'ny rampitso tsy hainay akory hoe atsika sa masoandro no hibalika fa miafina aminay izany zavatra fantatray dia hoe ampoanay ny fahasoavanao raha visaka ianao dia afaka mipetraka fa ny zava-dehibe dia izao hoe andao tena hoe hivavaka isika eo anatrehan'ny tompo hatrany ataovy ao anatin'izany ny fanahinao raha mitsangana ny mapety anao dia mitsangana ihany fa andao apetrakatsika eo ampelantanan'ny tompo ihany koa ny ho avintsika rehetra sy ny fiainantsika rehetra ho avy anitsaka taona voandrayntsika amin'iny taona 424 iny raha sitrapon'Andriamanitra fa ny zavatra misy dia izao hoe firarian-tsoa no ataon'ny olona fa ny firarian-tsoa tsy milaza mihitsy hoe hitranga ilay zavatra no rariana ho soa rehefa misy hoe jobily fa 50 taona dia hoe ho tratrany 50 taona manaraka indray fa niriana ihany izany fa ny tena zava-dehibe dia izao hoe ao amin'ilay mpanamboatra antsika ao amin'ilay Andriamanitra izay efa nalala sy namorona antsika sy nafantatra antsika dia ny mbola atao akiboneny isika no mitantana ny fiainantsika na dia tsika atoky azy sy ametraka ny fotsika manontolo eo anatrehany ao anatin'ny tir anankiray ity tsy mbola fantatro izay hoentiny ampitso na ho atsika anao masoandro mibalika mbola miafina izany fa ekeko
mbolo fantatro saentiny ampitso na ho atsikana ho masoandro mibalika fa mbola miafina izay rehetro avy toteko fantatra sahady kanefa ninonino naiseho ny finokotsy tanonateo fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao zay rehetra mety hoay izao matoky anao ny fokotompo tsy miova asaina fa miovaovy izao rehetra izao torahona miserana sy alokamana tsisy azo ianterana zay mety oety toza fapona mampankafy naise finokotsy tanonatry fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao zay rehetra mety hoay izao matoky fokotompo tsy miova veritsika hoe kanefa ninona naiseo finokotsy tsatsatry fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao zay rehetra mety hoay izao matoky anao ny fokotompo tsy miova laza hoe fa matoky anao ny fokotompo ataovy marinao anatin'ny fotsika matoky anao ny fokotompo zay tehaka mafy be ho an'ny tompotsika dia tena zay mihitsy hoe na dia ataontsika hoe anatin'le lakana tahaka ny petera teo ary tao anatin'le afatra teo a dia tena zay hoe matoky zay ny mpianatra rehetra ohatrany tsy natoko joty na efa nandeha ary petera hoe andeha mbola hoe lasa dala nga tsy lasa dala zany fa matoky zay fotsiny dia manaiky zay hitantanany antsika amin'ny taona manaraka iny dia ankalazany fa 30 taona ny onjam-peo ny jiry sy fanasany 30 taona aingana be zany fotoana zany rehefa tena tonia toy ny voaomaly ozy izy zay satria nahita ny fiatombohany fa mbola amin'ny herintoana zany fa mbola tsy androany fa dao tsika hitondram-bavaka an'izany ihany satria 30 taona zany a tena tsara be ny anamariana an'izany sa ahoana ozy nareo dao hivavaka tsika hoe tena ho fotoana ngeza be zany ho analy izy a 30 taona firy-taona moa Jesosy no nanomboka ny asany ohatrany hoe ngeza be zany zany fotoana zany tsy haiko ianao tamin'ny nandalo 30 taona ho an'izay efa niakatra ny 30 taona fa tamin'izany tonga 30 taona tamin'izany fotoana zany efa ela koa izy teo izy hoe tena ohatranazy ao zany ho am'pozan'i Jesosy tamin'izy nanomboka ny ministera fa mijery anao eo amin'ny fitaratra amin'izany 30 taona zany tena mbola tanora kely izany 30 taona ato hoe mba atsangano kely ny tanana
mba mitsangana kely zafady tompoko mba ohatr'izao zany zany telopolo taona zany ohatr'izao zany telopolo taona zany ohatr'izao zany Jesosy nanomboka nanao ny mission ny ho hitan'ny olona rehetra dia mirary anareo mba hatateraka somatsara ihany koa ny mission zay rahany tompo ataontsika hivavaka ho an'izay fotoana izay mbola isan'ny fotoana lavabe resantsika momba ny telopolo taona ny jiro sy fanasina fa ndao entintsika mba havaka izay fotoana izay vavaka arsika Tompoandriamanitra eo tena faly sy ravoravo zahay menao fotoana ihany koa hoe hivavaka ho an'ny ty onjam-peo ty ianao androany ny teny hoe mitsaharaka aoko ho fantatrareo fa zano Andriamanitra sandratra amin'ny firenena samihafa ozy ianao sandratra amin'ny tany aho akalaza ny fahatelopolo taona ny onjam-peo ny Jesosy fanasina amin'iny taona iny tamin'ity taona ity ny vao tsy nisy zany hoe anao réveillon zany ny onjam-peo izay nikarakaran'izany tao anatin'ny taona be dehibe ty tao fianaratsoa ny amin'ny tsenana ny taona vaovao amin'ny alalan'ny fiderana fa ty ankasitraka betsaka anao zay tompo fa tena efa be dehibe ny fiangonana amin'izao fotoana izao a no tsy mijanona fotsiny hoe samy manao zay tiany atao fa miantso ny ondry miantso ny kristianina mba hitsena ny taona vaovao eo ambany elatrao makasitraka tompo fa zava-dehibe zany sady tena mahafinaritra ary tianao sy ankasitrahanao fa mametraka eo am-pilatananao ihany koa nefa ny amin'izao fotoana izao zay any fikarakarana ny fahatelopolo taona ny onjam-peon'ny Jesosy fanasina izay manomboka amin'ny 4 ny volana febroary 2024 be dehibe ny zahatra tianay atao sy kasainay ary tianay ho tanteraka mihitsy ilay teninao Andriamanitra fony any teto tany Jesosy hoe anao zavatra mihoatra lehibe noho zay fa nataonao izy efa betsaka ny fanahy no vonjena tamin'ny alalan'izao onjam-peo zao betsaka ny atao hoe tokantrano efa saika rava sy potika fa no areninao tao tamin'ny alalany fa zay miny fa mbola mihoatra lavitra n'izany tompony ranao an'izao onjam-peo zao tena hoe ampiasainao tanana ny fanjakanao dia apetraka eo am-pilatananao zany rehetra zany fiainanay rehetra ny kristianina rehetra izay anitsaka niny taona 1920 dia tena hoe ho kristianina tsy anarana fotsiny ka atonga ny olona izay teny hoe nareo kristianina mihitsy angeny tena manapotika n'ity fireneny ity raha tsy nisy anareo vavaka fotsiny ataonareo efa impiry zay nisy vavaka ho an'ny firenena fa voamie mikorosofahana sy voamaika jerena ny mpanao kolokolo tao kristianina daholo jerena ny mpangalatra tao kristianina daholo lasa tena manapotika ny anaranao ny fisinay fampianaro izay tompo ankatony teninao ho tena jiro sy fahazavana fanasiny tany ary tena ho mpianatra tokoa ankatoanao amin'ny fiainanay dia misaotra tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay sy ilay tianay no ametranay zavavaky izany amen. Efa maraparana ny fotoantsika fa mialohan'izay ary mangataka antsika haritra hatramin'ny farany fa ho ela be vao maizina ny andro androany ty onjam-peo ty fotoana ela be no nisy iny ary be dehibe no mahita an'izao fomba fijery zao foana hoe eto aloha dia mahita ohatr'izao dia nareo indray ave dia mahita ny ety aloha satria efa be dehibe no maketo amin'ity tompontsoa ty isambolana fa misy ihany koa nefa ny fijoroana vavolombelona raha hoe ijoro vavolombelona izany sika ny amin'izay nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika tsirairay dia tsy ampy ny fotoana nanohatra boky be dabe fa mba nangataka olona anankiray fotsiny zany efa nitendrena moa zavatsy hoe eto vo angataka ataon'tiany oly androsa ty anoloana anao fijoroana vavolombelona anankiray dia raisitsika mitehaka izy ho voninahitra ny tompo dia solo tena antsika rehetrarehetra izy ampiseho an'izany voninahitra Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika mandroso tantininy
ampifaliana be no iara-banatsika eto Fianaratsoa. Voninahitra ho an'Andriamanitra satria tamin'le 12 any tonga teto dia misaotra Ranadahirytiana fa natsahatra ao tany Antananarivo tany ako dia nasenao tonga eto dia ray volana no itsarany eto. Misaotra ny tompo fa tsy tonga ho azy zany zavatra zany fa raha ny ritma ao Antananarivo raha tsy misadapy tenao dia rodana fa tena hoe noho ny amin'ny tompo dia tena afaka manandratra an'izany mihitsy ary marina be le hoe raiso ny fiadanana dia iaino ny fitsaharana. Makasitraka indrindra tao anatin'izany afatra izany. Tianao kalayanareo tsirairay avy fa zao solon'izay dia andeha hivavaka isika. Indray izany fifaliako tompo afaka mihaona amin'ireto tompona andraikitra ao anatin'ny jiro sy fanasina ireto. Mihaona amin'ny mpiaino ihany koa, mihaona amin'ny mpiasa, mihaona amin'ireo vahoaka eto Fianaratsoa. Tsaroana mihitsy izany hoe sambatra izay Jesosy, tena sambatra. Satria ianao no mbola mahatoy izao anay mba firifiry tokoa moa hoe no naniry ho tratriny anio kanefa no ny planina sy programanao dia efa tsy eto intsony fa izay Jesosy no mbola ajoronao dia sitraka ao indrindra iainana ny fiadanana sy ny fitsarana. Ta io manokana reto olona tonga eto reto sy ny ankohonany amarino ny teny fikasanao rehetra fa ho anay izany teny fikasana izany dia ny fitiavana mandrakizay no tiavako anao. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Mpanomboko izay efa novidiko ka tsy mba hariko. Indrindra ho jiro hanazava ho fanasina anome tsiro. Misaotra Jesosy ho anao ny finahitra mandrakizay. Amen. Ao anatin'ny fandarana izay nomena tokoa dia hoe fijoroana fahavolombelona fa te ilaza teo anatrehan'izay rehetra efa nitarika teo nanomboka hatrany amin'ny tonton Claude Patricia i Zoly i Yasina ny afatra nentin'ny Eritiana dia le toe-ponao mihitsiny fa za miteny anareo fa tamin'ny ravatany am-piangonana lankeo dia merimerika zay ny andro teo hoe Jesosy mba tsaharo reny orana fa zay ane zao mba te ho any amin'ny tombotsoary tianay ho betsaka mba tonga any fa nino an'izany satria nijereny tompony toe-poko dia izy tsika tsy mahita fa hoe mibalika ny masoandro zay toe-po zay tena jerefan'Andriamanitra te hilaza aminao asa me tsara velatsia ao anatrehan'Andriamanitra fa ny toe-ponao fantatry ny tompo dia tena hoe sotra be dia be tao anatin'izay fanetanana ny amin'ny toe-po zay ary tena izay madio am-po dia mahitan'Andriamanitra dia valian'Andriamanitra vavaka ihany koa. Tamin'izaho aty zao dia mijery toe-po Andriamanitra dia ozy izy hoe Jesosy andeha ho any Fianaratsoa dia mba ataovy place 12 ao amin'ny Soatrance fa place 12 tao amin'ny Soatrance dia tena zay ary rehefa manao réservation hiveriny dia ataovy place 12 fa efa place 12 no efa any raha ody soma tsara amin'le 8 marina foana ny tompo isan'ny témoignage zany ilazako aminareo le toe-po. Ny anankiray tena mafaly be dia zao raha nitsangany ty onjam-peo ty tamin'izany fotoana izany dia nanana zanaka telo menada dia izy menada zokony tamin'izay nankalaza ny faheritaony ty onjam-peo ty dia nanao fifaninanana voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny zanako lahy nahazo voalohany ary zanako nahazo fahatelo mbola any ny cadeau hatramin'izao raha nandena ka ny Tamatavy fa ny Tamatavy ny zanako mbola any izany cadeau izany. Ny tiako tenenina dia zao voataizana izao onjam-peo zao ny ankohonako dia te hilaza aminao hoe tazomy izay efa nitezan'izao onjam-peo zao anao ary irany ala teto Fianaratsoa dia tsoriko aminareo fa za tsy te hiala teto tena tsy zay le toe-poko tena tsy te hiala teto raha ny akamamiko an'ity Fianaratsoa ty tao anatin'izany onjam-peo zany nananjara tao amin'ny onjam-peo tao raha tadiditsika le hoe tsanta fiderana ny indikativa tamin'izany dia ampia Jesosy dia tena tsy afaka ao am-poko zany fa ampia Jesosy tazomiko foana zany zany teny fikasana izany. Rehefa hiala teto Fianaratsoa noho ny fandaminan'ny tompo dia zao le fandaminana 2021 efa nalain'i Jesosy zany i dadany Antra dia nandeha niakatra tany Antananarivo Antra andomonjy mariazy dia zao no nataony hoe talea ahoana ozy izy raha mba ody any Antananarivo zay fa i dada maty neny retrety
dia ozy any ianao izy efa monjy mariasy dia anontany io izay tokony atao tonga any amin'ny birao izy rehefa latsinainy dia zao nandeha nanatona ny ao amin'ny ministera dia nandeha nanontany dia hoe ifindra Antananarivo dia inona ny antony dia hoe arak'izay hoe fiainam-pianakaviana dia lasa izy niakatra tany amin'ny letaleta any ambony dia letaleta any ambony nanao hoe ndana ozy izy miverina any ambany aloha letaleta any ambony laza hoe niantso taty Fianaratsoa inona ozy ny problème an'ity madama kely ity fa mangataka affectation izy ho aty Antananarivo dia ozy izy le tao amin'ny taty Fianaratsoa hoe tena tsy manana problème zay tena olona ilainay izy fa ordre sec suppléant eto aminay io ary matoky ozy izy dia verina tao amin'ny letale izy dia ozy izy letale amin'ny roa ianao izy afaka mandray birao dia efa ao ny lakile amin'ny birao idiranao ahoana moa tompoko ny eritreretantsika an'izany dia zao rehefa nody izy nandeha bus fa raha ohatra izy tokony hoe hiala eto Pasambaza fa tonga tany Ambositany izy voatadidiny hoe fa tokony hiala tany Pasambaza satria tsy nino izy dia tsy hoe tsy nino dia zao nataony tany amin'izay nafantatra azy hoe nandoa 4 million tao amin'ny ministera hony nahafahana tonga tany Antananarivo fa tsy possible hony zany ary tsy possible tokoa aloha e fa zao nataonay hoe anontany io Jesosy hoe nandoa trinona tany aminazy zay dia te lasa amintsika foana le toe-po e dia zao amin'izay rehefa hoe tsy maintsy ho any Antananarivo dia ozy izy Jesosy andao an'ny Fianaratsoa dia zao ataovy eo amin'ny akaiky ny efidzikay Matsimo Mahamasina ro any tranonay dia ataovy mitovy amin'ny hofatrano aty Fianaratsoa ary ataovy mitokana ny rano sy jiro fa marina 100 isan-jato zany teneniko anao satria nahoana ny toe-po rehefa marina eo anatrehan'ny tompo dia marinina tiako tenenina dia hoe aza mety tsara velatsia amin'ny tompo nandeha indray ny fotoana nisy fotoana nakany Anosy ny GBPE dia miato tena makany 2,500,000 ny fandehanana dia ozy izy le tompo-trano tsy mandofa trano izy fa etoana anao makany Anosy ny hofa-trano dia alleloia dia zao indray efa misy contrat hoe tokony hiakatra ny hofa-trano mois de juin dia mois de juillet io hoe tsy mandofa trano io fa andehanana any Anosy dia netiny andao rahavavitsika hiaray sakafo izy dia nandeha nitomany izy rahavavy inona moa mampiray-po amin'ny tompo e fanana le contrat tsy misonitra tsony ny hofa-trano mandra-pialanareo ao dia miteny anareo toe-po foana ny tiako tenenina amintsika amin'izany témoignage zany ary rehefa vita ny comité tao Antananarivo tamin'ny volana août teo dia mbola ozy le tompo-trano hoe andao ozy izy ianao hoentiko anao vacances any Tamatavy iza no anao an'izany fa miteny anao fa tsy ny tompo-trano fa ny tompo satria mijery toe-po ny tompo dia te laza sy te hampahery antsika tazomy ny teny fikasan'ny tompo tsy misy fitsaram-belatsia fa rehefa marina dia marina rehefa masina dia masina rehefa eny dia eny raha misy sanatria masolafaka anao ifony fa mifana masina tsy maintsy ampatsiaro anao dia ho faranana sa dia zao indray ny zavatra nitranga ary rehefa hoe anao tononkalo dia fampiresaka tamin'ny tonton Claude dia hoy za mantsy ny tonton tononkalo mahakasika ny 30e teo zay alao izy raha napavilo tsy atao mahakasika ny 30e aloha fa zao menanao le titre hoe fitsaharana dia ifonana raha miambakavaka fa voamaly ny mena le titre hoe fitsaharana fa le 30e nefa nomanina dia le fitsaharana zany vao natomboka ho maly dia ho atao zany le tononkalo manoloana zany hoe fitsaharana ifarana ity ny taona hoy ianao hoe nahoana reny misy androany isika miara-manontany valiny dia tsotra ihany ny fitiavany pahary nindra fotsy hitalany no mamaritra izany aza iverina akory izay lasa nampahory fa izao no tsarovy anjara io fatsitody ny fitahina sesehena azodiana tsy jerena fa isaory ny pahary tsy miova tsy manary eny isaory avokoa na ny ratsy na ny soa dia koa tsy hovariana hitsikerany akiviana fa hibanjina ny ho avy izay ho manina sahady tsarovy koa nefa izao fa ny tompo tsy mandao manome fitsaharana ahafahantsika azo vahana andinika ny efa lasa hanomana izay kinasa ny 30 taona vita mampandinika azy antsika mampiato kely aloha andinika izay mahasoa ka andeha iombavaka sika rehetra tsy akanavaka isaorantsika nefa vita
iombonantsika isaorantsika nefa lasa iombonantsika ny kinasa mitsahara dedin'io ny lasa ampitso sy an'io andeha samy andiny tena vita ve ny fanekena ny voady tao am-po momba vitanao koa ny vavaka ho anonja-peo sy ireo mpiasa ireo randrenary Saint Claude sy tantinina Monika ireo zanaka manjafy move tsarovantsika fotoana mety indrindra zao iombonako aminao hotonontsika mbavaka izay ilainy tsankanavaka ireo fitaovana ampiasaina ao koa ireo solotsaina ny émetteur sy ny hafa tena mbola perinasa torony ambavaka avokoa mba ho arofany itsito izay rehetra mahasoa dia ho antanany tokoa indro amaranako azy ka hitsahatra sahady ho taona vao sy lavorary omeo anay liray-pahary amen. Dia makasitraka tompo dia manao mandra-piona raha mbola sitrapony tompo ny firenena eto Fianaratsoa fa iainga amin'ileo 8 dia mbola tavaferina eto ary mifampivavaka fa atao anatin'ny foko mandrakarivo izany jiro sy fanasana izany atao anatin'ny foko ihany koa ny mpiasa indrindra ny taly mivady ny mpiaino ihany koa ho tahiny tompo manokana daholo tompoko mirary sy indrindra. Don't
Tiaka mahafantovisika maraparana ny fotoantsika rehefa mijery ampitovitovy amin'izao any nisy atsika rehefa réveillon sorana jesosy tena diaraina ny tompo amin'ny zavatra rehetra alohan'ny lazako ny vaovao a dia tsy fantaro fa mba tiampaheranareo koa fa tamin'ny toriteny teo tiana tena nisy zavatra nampatsivon'ny tompo aly izy a dia mba tiako zaraina anareo le izy mba hampaherezana anareo koa tsy dadety moa tamin'izany ve fa nandray'n jesosy sa tsy nandray a fa ny tena mana aloha dia tena tiankonana tsy aveniko tena tia ary tena jesosy aloha voalohany fa ny ankonako koa tena tiako ary tena nikarakaraiko mihitsy ary tsy manaiky gisa na dia anisany hoe tsy dia olona ngeza be ary dia zavatra nitranga isa-taona tsy maintsy marary vavony dia na zay mandeha raha mandritry ny ray volana dia mitsindro isa-taona mazatra nafinaritra ahy dia zao hoe marary vavony io a fa rehefa nanomboka nanomboka ny tompoka nanomboka n'io radio io nitsahatra tanteraka amin'ny vavoniko tsy nisy tsony fa nazanona tsy zany a tao anaty nanao n'io radio a dia tsaroko mihitsy le izy tsaron'ireo vady aman-tsanako reo zany sy ny atao trano rehetrarehetra hoe nisy fotoana ako a miteny ohatran'izao mitoriteny fa tsy fantatro isam-bolana ohatr'izao tsika manao fotoana dia tantiny monika mahita hoe ary mivilana vavanao zany a tsy fantatro inona ny nataoko tamin'izany mandeha ny fifadikanina mandeha ny alim-bavaka atreako dodolo zany ka izy efa tena tafahoatra be dia tsy zakan'le vatako tsony a dia nitarehako no ny vilana ao anatin'ny fotoana ny radio ohatran'izao mihitsy nakany amin'ny dokotera mafy amiko zany a fotoana ny radio atao za tsy mahazo mihetsika eo mpandrina mandritry ny tapavolana tena mafy amiko zany hoe tsy manatrika fitombavaky ny radio zany fa tena nampianaran'i jesosy nitsahatra tamin'izay fotoana izay dia mipetraka aminareo tena ilaina le fitsarina na za zao areo mbola mila mianatra ny angatana amin'i jesosy hoe mba ny tena marina dia zao hoe mba mivavaka ho anay nareo a mba isy ireo lay va andimby anay eo ny zanaka fa samy manana ny asana fa samy mba mangataka amin'ny tompo hoe iza reny ao dia mantonton Claude sy tanty Monika zay ao alohatra amin'izao rehefa tsy editsony mbola ahoana fanoizan'i jesosy ny radio fa tsy dia mora ao a fa isorona jesosy mbola mihamihery tahaka izao aloha manao azy a dia miteny anareo an'izay a hiditra amin'ny fahatelopolo taona ny radio a manahoana izany a efa miteny an'izay any afa nazanona tsy zany a misy etaeta ohatran'izao fahatelopolo taona satria jesosy nanomboka ny asany a dia hitanareo angamba fa reo izy telo menadaro io koa patrisia ao anatiny ao a efa nisy teo aloha fa nijanona le izy a misy efa nitsahatra dia nisy taona tena nitsahatra mihitsy tsisy tsony groupe violence tato amin'ny radio dia sorona jesosy fa manomboka mampiakatra indray jesosy a raha misy aminareo tena pitsihan'ny tompo hoe za tena tianao groupe violence ny radio fotsiny fa tsy eo makarisy sady makarisy satria sahirana be raha vao manao an'izay le izy a manina fa tsy fiangonana raha misy aminareo terepana hoe za tena tianao groupe violence ny radio ampytaona rehetrarehetra mety ho lasa teknisianina koa nareo amin'ny radio mety relais vao koa nareo rehefa nirina fa mila mifampitaiza isika dia afaka manatony ianareo a na opira na ho intercesseur mpitondra mbavaka ny radio zay tena nisy angeza be za hivavaka ho any radio dia misy ekipa fa misy an'izay a na za mpitendry zava-maneno aperaka amin'ny tompo hoe zay talentamen'ny tompo anao hoe za mba hiaraka amin'ny radio amin'ny fiainako rehetra mba tianompy hiaraka fa hotezaina ara-panatsika ao dia misy etaitaotaondrao na zanona tsy zany atao anatiko satria nisy tao amin'ny radio le izy dia nisy efa nangataka raha sitrapon'ny tompo zany a amin'iny 2026 iny a asa naisaka ndreo volana naisaka ny telo volana
dia isy fotoana anaovantsika vavaka fifadikanina satria mila vavaka efa kaiky jesosy a dia mila zay dia hoeninareo amin'ny radio tontolo zany a ny vaovao a mikasika an'izay ny vaovao manaraka tena kaiky angamba dia zao hoe amin'ny 1er février tsika manatanteraka ny fifampiarabana tratry ny taona ato amin'ity toerana ity io no fotoana be mpanaraka indrindra amin'ny fotoana ny radio isa-taona dia manasanao hitona bavaka an'izay fotoana zay dia mifampiarabatsika fampirarotsoatsika dia hoeninareo amin'ny radio any koa ny fanetanana an'izay zavatra izay dia zay ngamba no lava zay no foya fandeha tsika hitsangana dia ataontsika tirtya dia mangataka ny pasteur amin'ny mentsodrano farana eo ampitsanganana fanotronana ary hitsangantsika anao zay satria fanotronytsika aty ato ifampitantantsika hatrany an-danitra amen. Amin'ny farany a pasteur zay mivady mandritananao vilany ao Isakiny miaona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro andao anaty tonom-bavaka mitana ny voa hitanao isandratra hitanao ivoa hitanao hiakatra teny aminao raha mandeha andalana nanarany Jesosy no indrodazanao dia ampamirapiratra ny tavany aminao ka naiza no ale ny fikasana tao Kamidali anao tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny herini no herini
ame tsodrano atsika pasteur fa tiako ampatsivana kely zany hoe mety maromaro nietsika amin'ny fahatelopolo taona iny a fa ny akaiky indrindra zany ny akaiky indrindra zany le fampiarabana aloha dia ny 24 25 26 27 a mifarana 28 a misy herinandro filazantsara février dia mifarana amin'ny misy sakafo izy io raha sitrapony tompoka mbola sy tonga jesosy a zay aloha nietsika voalohany ataontsika anatin'ny fahatelopolona dia mbola hoeninao ihany ny manaraka dia mirarinareo a mba tena kristianina hijoro tsara amin'ny farany taona amin'ny taom-baovao a amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra mihetsika amin'ny pasteur nitsodrany farany saotra topoka ry havana malala namakivaky ty taona ity ianao a dia niara-nandeha tamin'ny tsodranon'Andriamanitra satria raha tsy teo ny tsodranon'Andriamanitra tsy toy izao zasy ianao ary raha tiako ny fotoana farany amin'ny andro alahady mbola misy efatrandro vao hifarany ty taona ity a dia mbola azo antenaina ho avinao mbola misy tsara lavitra no avinao no tamin'ny lasanao Andriamanitra dia laza manao hoe fiadanako no meko anareo ary mitsara raiso nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria ianao ho ianao Jehova ho ianao noariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza njoanao na aretina nakakinainao fa izy andidiny anjeliny aminao eny amin'izay rehetra lianao eny an-tanany nitondrany anao fandraho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao hitahanao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapehatra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka mihainao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy mitsara ny azafady fagnatantalana iteny ary fanomesa amboninahitra nitenenana ko voaloha mpitenenana dia isarana ny voninahitsy Jehova avy amin'ny fitoerany masina nanome zao andro lehibe zao ary ny signy dia efa nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika hagnaisa mizoro manatika ato anaty asaray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny ko araky ny teny manao hoe ny tonga samiarahaba ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra ko arapaina aby asika mianakaby na tratra ny andro mazafa izao ny ray aman-dreny loloavy matapony loha ny zoko maleo malasana ny zandro mahafakolanetana ko agnay e sa ho lava resaka fa ny masoandro e lanilangisa moany dia lasa ny eo aloha fa gnaiza tonga tederan'Andriamanitra andrenanahary de Jehova ko ataonay tonodonaka avy nagnala kely ko tonga diagny amin'ny vongana ko araky zao tandrovona hoe olomena fahefana naterako mpandesy zao irany Jesosy re unampitafinana wanga